Azonao sady androany eo fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Tenenina akaikinao hoe miavaka anao hoe. Tenenina akaikinao tsy olokolokona anao hoe. Tenenina akaikinao tsy mitovy amin'ny olo zao tontolo zao ianao hoe. Fa zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Antsika mbola hivavaka hangataka ny fananana masin'Andriamanitra hitarika antsika anatin'ny teny. Amen. Izay foana tenentsika hoe raha tsisy fanamasina dia lasa fivorian'olombelona fotsiny tsisy zavatra mahazo, tsisy vokatra. Tadio tsara fa ny Baiboly dia soratan'ny fanamasina. Izy ny auteur-n'io, izy ihany afaka mireveler antsika ny zavatra izay teneny ao ambadika io. Vavahinao fantoha, vavaka tsirairay tsika dia angatao fanamasina tarika ny teny tantilany teo hoe meo ny fifantohana Jesosy io. Be dia be ny olona eno tsara ity eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, présent physiquement izy, fa ny pensée-ny tsy ao. Efa mieritreritra sady izy inona sakafoko rariva, ho any McDo izy rariva, nefa présent izy, be dia be ny olona ohatrany, tsy voatery izany ihany fa ny fisaina mandeha lavitra be dia ireny olona eny tsy mahazo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eny na dia présent ary. Andaontsika hangataka an'izay fifantohana izany hoe Jesosy io, présent eto ianao raha toy ianao ka nanasy andro any fantatra fa tsy hijery ny fiainako, tsy hijerijery ny fiainako fotsiny ianao fa hikarakara. Ka izay vonona andray fahasoavana rehetra izay efa nohanao androany. Asandrato ny vavakao amin'ny ara-merin' Jesosy. Raina masina tsara indrindra amin'ny ara-merin' Jesosy. Olona misotra sy mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavana sy ny famiraponao misotra Jesosy ny amin'ny fitantana sy ny fitarena izay efa noentiny mpanoton'Andriamanitra teo. Enina tokoa Jesosy efa enina sady misy fitsarana sy fiadanana, feno fifaliana sady ao anatinay satria izany ny hery ny fanatrehanao. Jesosy io, ianao miteny fa zava-poana ny fivoriana vao tsisy fanamasina. Ianao fanamasina no manoatra amin'ny Baiboly. Ianao fanamasina mireveler ny zavatra miafina ao anatin'ny Baiboly. Ka mangataka izay Jesosy, tena mangataka izay mba hisy manifeste indray ny fananao masina. Mba hitarika ny fampianarana rehetra. Ninina zavatra fisainan'olombelona sy avis humain sy raisonnement maha-olona rehetra dia tsy ambininy izany amin'ny ara-merin' Jesosy. Ninina koa Jesosy endrika tsy fifantohanay dia ravanay izany amin'ny ara-merin' Jesosy. Androany izay Jesosy dia tsy maintsy mahazo ny anjaranay satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ay. Jesosy malalo aza vela varimbariny izay. Aoka izay tsy hijery ny à gauche à droitenay fa nana focus hifantoka tanteraka aminao, andrombaka ny teny rehetra izay omenao. Ka ninina teny izay hozarainao dia ombanay ny mpanodinana izany amin'ny ara-merin' Jesosy. Ka tsy miala maina eto izay mahomby izay sady sitrany izay voatahiry ny fanasitrananay ary tsy vitan'izany fotsiny fa lasa tonga mpanasitrana izay Jesosy satria efa nomenao anay ny onction ahafahanay matanteraka an'izany. Fanamasina misandrata tamin'ity toerana ity. Tenena aminay ampianary izay fa ianao mpampianatra tsara indrindra. Ninina ireo karazana rehetra zavatra tsy araka sitraponao rehetra dia fantatra izady fa ho reglenao izany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tenena Jesosy teneno fa mihaino izay mpanoponao. Amin'ny anarany erin' Jesosy. Amen. Mazoto toerana tompoko. Arabao ny akaikinao hoe faly mahitanao hoe. Amen. Marina tokoa fa ny fanatrehan'Andriamanitra tena zavatra tena tsara tokoa. Tsara ny fanatrehan'Andriamanitra. Asanareo fa mahatsapa fa za zao vao nanomboka fotsiny dia efa misy aina mipase ao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Mino fa mahazo an'izany dao tsika tsirairay avy. Misy pe misy fitsarana sy fiadanana izany tonga dia mitoetra ao anatinao rehefa en présence de Dieu anao. Ilay izy mety tsy hitanao physiquement fa intérieurement ilay izy miseho. Dia izay mba tonga antsika foana amin'ny teny hoe aza miraty reto fanatrehan'Andriamanitra. Aza miraty fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra restauré ny aminao. Sitrana daholo ny aretina rehetra. Maninona? Voavelom-belona daholo izay matimaty rehetra amin'ny fiainana. Ka raha mbola misy fotoana re aza maivana intsony ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza atao option intsony efa verim-poana aza atao option intsony fa ataova obligation ninona rehefa misy teny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Zaho zao mahita fa misy fanasitrana mitranga izay teo amin'ny ara-merin' Jesosy. Amen. Fanasitrana mety tsy ho hitanao hoe aiza ilay izy fa ny tenin'Andriamanitra fanasy fiainana izay renao izay raisiny aminao. Tadio tsara fa misy fietraikany anatin'ny vatanao iny amin'ny ara-merin' Jesosy. Ka androany ianao mangataka aminao fantoha aza varimbariana raisy ny teny tsakitsakoa ny teny hoaniny ny teny dia mandeha nesy mandeha anaraky ny teny fa ho hitanao ilay vokatra ny ara-merin' Jesosy. Amen. Dia raisy koa ny noty tompoko izay averina foana raisy ny teny ny noty ahafahanao mamerimberina ny teny rehetra izay ho azonao androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Efa miteny foana tsika hoe Luc 4 sy Matthieu 4 Jesosy rehefa le fadianina 40 jours tany amin'ny désert dia nanao jeûne
jesosy tena voko ny fanatrehan'andriamanitra mihitsy izy tao anatin'ny période iny dia jerevy tsara renao rehefa voko fanatrehan'andriamanitra na miataky anao ry satana tsy makitika anao izy. Ianao zao androany a misy fanatrehan'andriamanitra eto, misy tenin'andriamanitra ianao. Androany zany a satana tsy afaka ikitikitika anao satria misy tenin'andriamanitra eto. Amen. Zao tadio tsara, ianao rehefa olona feno teny a tsy kitikitian'ny satana zany mihitsy. Dia zay mba tonga ny tenin'andriamanitra amin'ny teny hoe celui qui garde se garde lui-même, moa izy le malin ne touche pas. Inona moa le migarde ny fony ao anatin'ny tenin'andriamanitra. Itsika miasista sy mamelibelina an'izay foana satria zavatra ilaintsika, zavatra ifikirantsika dia ny tenin'andriamanitra. Mety averimberina foana zany a fa io ihany ny solution ho antsika. Amen. Ka rehefa olona feno teny ianao a, ny minina zavatra mitranga, iny tsy hakitika anao zany. Amen. Satria le teny ao anatinao nge misy hery. Iny fa ny hery iny manohatra ny ataky ny satana rehetra. Ka androany ianao a voko teny androany, tsisy satana afaka mikitikidika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy eto androany. Tsisy aretina afaka mitoetra satria eo amin'ny toerana misy teny a dia tsy tia ny aretina. Amen. Jesosy feno teny a dia maninona? Satana rehefa nitanty azy maninona? Tsy niroahana akory izy satana andana miala. Fa lasa nitsoka ho azy izy a rehefa feno teny Jesosy. Androany koa feno teny eto. Androany zany tsisy aretina afaka hiditra eto satria tsy tia ny aretina ny teny. Amen. Teneniny akaikinao tsy tia ny aretina hoe ny toerana misy teny. Satria fatany aretina vao misy teny izy a dia maninona tsy maintsy miala izy. Amen. Raiketo amponao zany famarinan'izany. Dia zay mba tonga antsika amin'ny teny hoe averimbereny foana reheto ny teny a, averimbereny foana ny teny, saintsainy ny teny a, hoany ny teny a, dia maninona ampahomby anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny problema dia nao ny olona mararaka ny olona voalohany indrindra dia amin'ny fisainany. Fa averena amin'ny fisainany. Raha nijerytsika ny école tamin'ny andro izay nentiny taty mirindra, jerevy tsara tantaran'ny zanak'Israely sy Saoly. Goliath be tain-bava be tamin'ny zanak'Israely pendant 40 jours. Hoe nareo dia tsy maintsy resaka nareo, tsy maintsy vonoka nareo, dia andro manalina zany foana nonotry Saoly sy ny zanak'Israely. Dia à la fin au final torakovitra ry Saoly. Hoe maty eto zay, tena maty n'ity Goliath ity. Satria naninona? Nekendrareo amin'ny parole zay naninona tenin'ny Goliath. Tonga dia torakovitra daholo izy. Fa inona nampiavaka ny Davida? Davida tsy narahin'i Davida mihitsy na hiteny ohatran'iny ary Goliath. Fa ninona? Fatany fa le Andriamanitra zay tompony a mahery lavitra noho i Goliath io. Amen. Ka ny problema zany a dia ato. Teneny hoe ato ny problema. Averena mila vozona amin'ny fisainako. Dia fanavozona amin'ny fisainana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Sokafo ny baibolinao a dia raisa amin'izay nanao teny anaran'i Jesosy. Romains chapitre 12 verset 2. Romains chapitre 12 verset 2. Raisinao tsara fa ilatsika. Romains chapitre 12 verset 2. Romanina toko 12 andininy 2. Vakina rehefa hita amin'ny anarany eran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao a, fa miovana ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra aza manaraka fanaon'izao tontolo izao. Aza manaraka fisainan'izao tontolo izao. Zay ny tenin'Andriamanitra teny. Aza manaraka ny réaction n'izao tontolo izao. Aza manaraka ny attitude n'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fomba fijery n'izao tontolo izao. Amen. Zany resaka fanavaozan-tsaina daholo zany. Ka mavoan'ny olona indraindray a, mihaino loatra izy a ny zavatra izay hitany, zavatra izay reny, zavatra izay teneniny izao tontolo izao a, dia iny ny raisin'ny famarinany. Dia ny problème an'izay nefa, rehefa izay ny henonao, dia izay nitranga eo amin'ny fiainanao. Zay tadio tsara rehefa ampianarintsika foana hoe izay zavatra hinonao ihany a no hitranga eo amin'ny fiainanao. Misy ny olona tena manino manao piba mihitsy ny aretina, ohatran'ny hoe manao piba ny Goliath. Goliath tsy mila atao piba zany hoe bo Goliath 360 kilos, 2,60 m izy. Ny orteil izy ny baiboly manino ny 6 orteil. Raha zany jerinao tena staff avoaka ty tena vita ty. Fa manino ianao mifantoka amin'ilay fizikan'ny Goliath. Fa fatary le hery ao anatinao hoe Jesosy atao anatiko zay efa resan'izao tontolo izao, vao mijoro fotsiny a dia tsy maintsy resy io Goliath io. Zay a, zay l'état de conscience zay tena ilain'Andriamanitra rehefa eo anatrehan'ny problème tsika. Ka sekoly ny fanasitrana antsika
aza manao tsony reto pibana aretina tena aza manao tsony pibana aretina be diabe ny olona miandrandra aretina ozy ny olo hoe tia aretika tia ngamba tsy mety ho afaka mihitsy maninona atao hoe aretiko ohatrany hoe possession-nao le izy fa nga Andriamanitra ny tenanao omeko aretina ianao ihany ny tena le izy hoe tia aretika ity dia izay mively ao anatinao dia logika be le izy tena logika be le izy raha tsy ho afaka mihitsy raha izay foana mivelombelonao ao anatinao dia izay mba tonga antsika amin'ny teny foana hoe tandemy reto ny zavatra izay tenenin'ny vava tandemy ny zavatra izay tenenin'ny vava dia izao nefa zay zavatra betsaka ao am-pony maninona voky ny vava ianao zany ny zavatra mameno fonao ihany ny tenenin'ity vavanao ity ny olona tompoka raha vao tsy ampitenin'Andriamanitra ny teniteny foana izy dia mahavita miteny zavatra ohatr'izany hoe ny tia aretika ity ngamba tsy afaka mihitsy fa ny olona rehefa feno teny tenenina akaikinao izay indray le teny dia tenin'Andriamanitra mivoky ny vavany dia rehefa ny tenin'Andriamanitra mivoky ny vavany nefa ny tenin'Andriamanitra marina mba hita vokatra foana izy amen asika tsara zay ozy ny baiboly hoe c'est du cœur aussi que viennent les mauvaises pensées ny fisainana ratsy rehetra ao anatin'ny olona dia miainga ao anatin'ny fo tenena avao anatin'ny fo dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe reketo am-ponao teny ny pensée rehetra négatif zany raha tianao hiala mila soloinao tenin'Andriamanitra zay le fanavaozana ny saina amen teneniny akaikinao feno teny io fonao io dia rehefa feno teny ny fonao tsisy place tsosy ho an'ny négativité rehetra ao anatin'ny inona anatin'ny cœuranao dia lasa rehefa madio ny cœuranao dia madio fisainanao amen lasa mieritreritra zavatra tsara amin'izay ianao lasa mieritreritra amin'izay ianao hoe salama fa tsy marary lasa mieritreritra amin'izao hoe mieritreritra ianao hoe lohany afa tsy rambony ambony afa tsy ambany za dia tsy natao raraka izany za dia natao tahina sy ambininy satria fantatrao fa inona le droit-nao fantatrao inona l'identité anao amen tenenina akaikinao ringana ny olona hoe rehefa tsisy fahalalana tenenina ringana koa ny olona rehefa tsy mahafantatra ny identitény ny olona tsy mahafantatra ny identitény dia ohatrany esclave ihany tsy mahafantatra mihitsy na dia tokony roary izy na dia tokony roary izy zay fa rehefa tsy fantany hoe roi izy dia rehefa tsy fantany hoe roi dia miaina ohatrany esclave foana izy ka be diabe ny zanak'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra héritage fahasoavana be diabe fa tsy mahafantatra an'izay position zay hoe za tinga ho ka olona mpanapaka eto amin'ity tany ity za tinga natao olona ka omby natao olona tsy arary zany satria Jesosy afaka nikapohana mandako fanasitranana maninona satria tsy fantan'le izy tsy tonga saina izy amin'le izy dia rehefa tsy fantan'le izy dia ringana foana izy dia izay tokopokoa mampatonga antsika mampianatra tenenina akaikinao zay ny ilana sekoly hoe zay ny ilana fahalalana hoe amen zay mampatonga antsika miinsista foana tongava sekoly raisy ny teny ampiary zavatra ampianinao fa raha nahitan'olona vokatra io tenin'Andriamanitra io tao anaty baiboly io tsy miovo maliny io ary mandrakizay raha nahita vokatra ireo mpanompon'Andriamanitra marobe za koa mahita fa mahita vokatra ianao androany anarana Jesosy satria aka décision anao androany hijoro ino sy anaika sy anateraka an'izay lazain'ny teny amen tenenina akaikinao misy zavatra miova androany eto amin'ny fiainako ny olona raraka eto amin'ny fiainana dia olona raraka amin'ny fisainana izay na io na dia olona tsy mihina raha vao raraka amin'ny fisainanao dia raraka foana ny fiainanao satria miainga vaty daholo ny zavadrehetra ka ianao aza miteniteny foana resaka hoe aretika ity na hoe ty aretiny ity dia efa hérédité avy any amin'ny dadabe anay mihitsy misy koa ny olona mitenany izany hoe ny dadabe anay sy ny mamanay sy ny sœur anay dia tena manaranaka mihitsy le aretina fa dia tsy hita moa fa zay zany dia tsy maintsy tratran'izay koa na dia mbola tsy tranga le izy dia manino efa miconfesse sady ianao hoe noho ny hérédité an'le aretina dia manino dia hoe hitranga koa zany hitranga amin'ny fiainakoa le izy fa maninonao fa manino nga baiboly miteny zany hoe nanarany dadabe anao dia tsy maintsy arary ianao fa maninona mavoan'ny olona miaina izy ny zavatra zay hitany zay lazain'ny olona fa manino raha mba mino ny tenin'Andriamanitra tena manino raha mba mino ny tenin'Andriamanitra tenenina akaikinao zanak'Andriamanitra ianao hoe tenenina akaikinao rahan'i Jesosy mikirina ao anatinao hoe tenenina akaikinao tempolon'ny fanamasina ianao hoe tempolin'Andriamanitra mpanamasina zany tokony olona parfait zany tsisy aretina aza miteny ntsony hoe hérédité ako ny aretina fa ny hérédité anao Jesosy satria zanak'Andriamanitra ianao amen raha hérédité anao Jesosy nianatra génétique daholo tsika tany am-pianarana misy gène mipasy
ny gène-ny Jesosy tompo tsisy aretiny zany. Ianao zanak'Andriamanitra mipasy ny gène androany tonoka aminareo Jesosy fa tsy arary mandrakizay intsony ianao miara Jesosy. Amen. Raha mila ianao dia iseho aminao zany vokadrano miara Jesosy. Amen. Jereo tsara tamin'ny intercession teo ampanokon'Andriamanitra rehefa nivavaka dia nanao style vavaka ohatr'izao izy hoe za ozy izy tsy hodidina mandrakizay zany. Za koa rehefa mivavaka dia nataoko izay zavatra izy. Za tsy hodidina mandrakizay zany. Tsisy resaka atao hoe appendicite non tsy miato amin'ny fiainako zany miara Jesosy. Dia mbola tonono koa fa za koa tsy hiditra hôpitaly zany amin'ny Jesosy. Fa raha hiditra hôpitaly dia mangy olona sy metra tanany olona raha nangan'olona miara Jesosy anaty hôpitaly. Amen. Mba manaovana izany koa rehetra. Tena manaovana izany. Manaovana izany. Tsy ianao tsony ilay vangina amin'ny hôpitaly fa ianao amin'izay ilay hamangy any amin'ny hôpitaly miara Jesosy. Amen. Tenenaka ianao identité anao zany hoe fantaro hoe izy ianao. Dia mijoroy amin'ny position anao mazanak'Andriamanitra anao. Amen. Averitsika hoe tenentsika fotsiny ve reny zavatra hoe tenentsika satria marina ilay izy. Amen. Rehefa miny ianao dia teneninao ilay zavatra. Amen. Raisinay ny baibolinao afahantsika amin'ny teny an'izay. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Korintiana faharoa toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo. Vakina rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Amen. Nino dia miteny sy Paoly. Ny finoana zany tsy vitany fotsiny hoe mino tsika dia ao tsika mikombona ny vava. Fa ny finoanao dia se manifester amin'ny parole izay avoakanao. Zay mba tonga antsika rehefa mivavaka amin'ny intercession reny tonga dia miproclamer tsika. Satria mitsika hitrangantsika amin'ny fanasitranana. Salama fa tsy marary. Tahina fa tsy raraka zany. Amen. Zay mba tonga antsika amin'ny teny an'ireny. Mampatsiatsika ny identité antsika, le finoantsika exprimentsika amin'ny zavatra izay tenenintsika. Satria hozy Paoly hoe mino zay dia miteny zay. Ka inona no tianao tranga amin'ny fiainanao teneny. Aza miteny zavatra negativa tsony fa ataovy tsodrano ny fiainanao isanandro. Zany indray dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ka na inona zavatra hita maso tsy maintsy ho ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ilay fampahiresany hoe aza mijery ny symptôme. Symptôme maninona? Symptôme nge zavatra symptôme mbola mitarika be ny visible. Fa ninonao zao ny tokony ninonao hoe Jesosy efa nikapohana ambany vava fanasitranana. Ao ambadiky ny symptôme mijery efa guérison. Amen. Amen. Zay atao. Ao ambadiky ny symptôme io tonga dia jery tsara fa ao ny fanasitrananao. Ambadiky ny Goliath anao efa ao sady ny promotion anao. Ao ambadiky olana io efa misy ny famahana olana. Alléluia. Amen. Zay fomba fisainantsika fa tsy hoe ty olana ty ngamba dia tsy ho résolu mihitsy fa dia tena tsy te. Na hoe ty aretiny ty ngamba dia zao mihitsy ngamba ny sitrapon'Andriamanitra. Zay koa disy be zay zavatra io. Fonanao amin'Andriamanitra rehefa mbola niteneny izany hoe ty aretiky ty ngamba dia zao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Tandio fa ny aretina tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly. Ka tsy sitrapon'Andriamanitra ianao narary. Jesosy ary nikapohana mba novanao fanasitranana. Ka ianao miteniteny foana hoe sitrapon'Andriamanitra manino ty aretiky ty tanao. Ny olona rehefa tsy manana fahalana dia miteniteny foana dia manino mamatitra amin'ny fiainana izy. Tenenina akaikinao hoe ny aretina dia avy amin'ny devoly. Ka tandray miteniteny foana tsony hoe manoko izao. Tsisy aretinao zany. Tsy lovanao ny aretina. Amen. Jesosy natao manino mahantra mba hahafahanao manan-karena. Haitsika tsara ny verset iny fa raha isika izy amin'ny guérison amin'ny prospérité nampiasantsika an'iny. Jesosy tokony natao harary mba tsy harary tsony ianao manomboka izao. Jesosy natao harary mba tsy hahafahanao marary tsony fa mandoa fanasitranana amin'izao fotoana izao. Amen. Jesosy natao hitondra malédiction rehetra mba hahafahanao misitraka amin'ny bénédiction rehetra. Amen. Jesosy natao niaritra ny fahoriana tsony mba tsy hiainanao tsony zany fa manino mba hiainana fiainam-baovao ianao rehefa miaraka amin'ny Kristy. Amen. Tenenina akaikinao olom-baovao anao amin'ny Kristy. Ny fisainanao koa vaovao. Ka rehefa tera-baovao tsika, ny saina mbola tsy tonga dia vaovao ny eo. Fa le plus tsika mandrosa anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mivaovao tsikelikely le izy. Amen. Dia zay mba tonga antsika mila tenin'Andriamanitra foana. Fa tsy tonga dia vaovao be ny fisaina koa vao tera-baovao. Bien sûr misy zavatra efa miova.
fa ianao le mandroso iny a iny ianao le mandroso misy etaeta dia ampiany fanamasina dia mitombo dia mivaovao hatrany le izy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra koa dia manadio. Jean 15 raisiny ny baibolinao. Jean 15 Jean chapitre 15 verset 3. Jean chapitre 15 verset 3. Jean chapitre 15 verset 3. Amin'ny anaran'i Jesosy, vous êtes déjà net par la parole que je vous ai dite. Amen. Androany zao ny a madio ianao. Amen. Satria misy tenin'Andriamanitra eto. Rehefa tsara tenin'Andriamanitra ozy izy manadio. Nefa ozy izy tsika teo hoe les mauvaises pensées viennent du cœur. Zany hoe ny pensée rehetra ratsy rehetra zany androany dia efa diovin'Andriamanitra. Amen. Tsisy toerany pensée ratsy zany androany. Dia rehefa tsisy pensée ratsy ao anatinao dia manino soloan'Andriamanitra teny. Nefa ny teny égale la pensée tsara. Nefa ny teny égale la fiainana. Teny égale la fiainana. Teny égale la vivante efficace. Amen. Rehefa raisinao zay dia mitranga aminao le vokatra. Teny égale la fanasy fiainana. Amen. Zany tomboka hery ny puissance ny teny daholo zany. Tenenina akaikinao hoe ny teny égale hainao an'izay mahazo azy. Tenenina akaikinao teny égale la fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tenenina akaikinao androany misy teny hoe tenenina izy hoe tsisy dinika zany fa tsy maintsy salama ianao androany. Amen. Amen. Zay fotsiny le izy. Tenenina akaikinao raisy fotsiny le izy hoe dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra manko tena Jesosy hoe tena olona tsotra. Fa tsika indray macompliqué azy. Tena tsika macompliqué azy. Tena zay tsika macompliqué amin'ny fiainana. Rehefa manasitrana an' Jesosy tadio tsara fa tsy manao manifestation be ohatran'ny Satana izy ao anaty baiboly. Tsy manao manifestation be ohatran'ny hitanareo Élie sy ny 400 prophètes de Baal. 400 prophètes de Baal manao manifestation be amin'ny dessin animé iny. Fa Jesosy tsy mila an'izany fa fatany ny autorité izy ao anatiny. Vao mijoro fotsiny izy ao anaty aretina dia mety tsy maintsy miala ny aretina. Jesosy tena olona tsotra. Hoy izy hoe bedao ny fandrianao, sitrany ianao, mandeha any. Zay fotsiny fa tsy resaka formule lavabe. Dia ianao nefa indraindray rehefa tenenina an'izany ohatry izy ianao tena faible koa izany. Fa manindra mba mandray fotsiny ianao le teny hoe sitrany ianao sitrany ianao sitranin' Jesosy dia raisinao ampinono zay dia mitranga aminao le vokatra. Amen. Fa misy fotoana tsika indraindray na le fomba fanasitrana efa misy zavatra ho fisaintsika hoe zao no tiako hanasitrana anahy. Zany hoe efa misy idée reçue ao anatintsika hoe za tsy maintsy amin'izao zavatra zao ihany vao sitranina. Ka raha tsy amin'izay fotoana izay ianao sitranina fa amina zavatra hafa dia ahoana efa niomana ve ianao? Hitanao problème ny namana boka dia maninona? Zay matena tsotra miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy Élisée hoe ny fanasitranana anao dia ianao maninona? Mandry ao anatin'ny ranon'ny Jordana 7 fois. Dia tonga ozy namana inona koa zany? Fa maninona tsy hametra tanana anahy Élisée ozy izy? No, izy efa nanana idée reçue hoe fa maninona ozy izy tsy makaty amiko dia hametra tanana anahy. Nefa ny directive hoe andana maninona? Tsofoka rano fotsiny. Ianao zao mieritreritra an'izany marina fa maninona koa ary atsofoka amin'ny rano? Androany zao Jesosy raha miteny hoe ndany ianao makeny amin'ny sainina. Raha hoe zay ny clé amin'ny fanasitrana anao dia andeha ve ianao? Andeha ve ianao? Raha Jesosy miteny an'izany karaha zay ny fanasitrana tena mandeha. Fatria Jesosy le sainina tena mangatsiaka be ianao hiver kosa andro zao fa aleo mba printemps vao mitsoboka anatin'ny sainina. Zay le izy. Fa misy directive indraindray ilay mifanamasina spécial. Fa ianao mila mifantoka sy mandrobaka an'ilay izy dia mandray an'ilay izy ianao. Zao tadio tsara fa anaty baiboly Jesosy anaty baiboly misy différentes formes na fanasitranana. Misy différentes formes na fanasitranana. Misy ny fametrahana-tanana efa haitsika tsara, fa misy Jesosy miteny fotsiny maninona dia mitranga amin'ny fanasitranana. Ka ianao aza voafahatra amin'izay zavatra hors idée reçue ianao tsy maintsy fametrahana-tanana. Andry Bishop ihany vao sitrana. Misy zany be dia be tena be dia be. Za miteny anareo fa tamin'ny rallye de miracle tamin'ny 8 octobre iny misy olona safidy mpanompon'Andriamanitra. Tsy resaka fitsarana ilay izy fa nisafidy hoe ry koa tiako satria tsy haiko hoe tsy haiko izay anetsy ihany fa ry dia mihina lahatra. Dia maninona dia izy lahatra. Za tsy hoe mikritika fa tsy any amin'ilay olona ilay izy fa amin'ilay onction izay napetraka Andriamanitra ao anatin'ilay olona. Amen. Ka ianao aza mijery olona fa Andriamanitra mampiasa olona.
tsy ny olona manasitrana fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona izy manasitrana. Amen. Fa ny problèman'ny olona be dia be mifantoka izy amina olona. Androany zao ianao tsy mijery olona fa mifantoka amin'ilay tenin'Andriamanitra izay ho zaraina aminao. Fa raha mifantoka ianao dia ho azonao ilay vokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantohanao amin'ilay œuvre Jesosy, fantohanao amin'ilay teny. Satria ilay teny maninona efa nikapohana ambanivanao fanasitranana. Andefa ny teniny ao izy Jesosy hanasitrana anao. Androany zany misy teny nalefa eto raisy fotsiny raha ny teny izy hanasitrana anao, raisy famarina amin'ny fiainanao zany anaran'i Jesosy. Amen. Zay ilay izy tsotra be miaraka amin'Andriamanitra. Tsotra tena tsotra. Fa makomplike azy ianao mbola miasa saina be. Tenenina akaikinao aza miasa saina tsony hoe. Fa raha miasa saina loatra ianao dia lasa fotsy volo eo hoe. Zay. Taneo ny olona miasa saina lasa mora stressé lasa ny figurina tena ohatran'ny tena olona tena lasa antitra be dia lasa ohatran'ny tena ohatran'ny misy dégradé physiquement satria misy fiatraikany amin'ilay âme fiasana saina satria voatoritory ao foana ilay izy. Dia raha tianao aomby ianao zay mampatonga anao mila mihinana ny tenin'Andriamanitra satria misy aina ny tenin'Andriamanitra, misy fifaliana no fahatany ranao izy mody toy ny voromahery. Amen. Ary ianao tena tanora be mihitsy tena hitako anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Tsisy ridina mihitsy ianao zany anaran'i Jesosy. Amen. Za tsy tena tsy ho antitra mihitsy ianao fa tanora ianao salama foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Teneny fisainako tsy maintsy miova. Dia hozy izy Paoly zay manana fisain'i Kristy. Za koa mahita fananao zay fisain'i Kristy zany. Amen. Fisainan'i Kristy tokony tsy mety raraka za mihitsy. Fisainan'i Kristy fatany foana zay tokony atao rehefa misy problème. Fisainan'i Kristy tsy milona ela be zany ao anaty olana. Fa raha misy aretina eo tsy mitsoka zay ahoana ty aretina ity fa tonga dia raisy ny andraikitra tonga dia roahany Satana dia lasa ny aretina. Amen. Tenenina akaikinao hoe raisy ny andraikitra re. Aza mitarasika ela be hoe mijoroa eo anao famarina zay fantatrao hoe. Amen. Zao no famarina zay fantatrao tokony ampietsika anao foana. Amen. Zay rehetra aveko zay. Ny famarina zay fantatrao tokony ampietsika anao foana zany hoe tokony hipousser anao aka décision foana anao arak'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra zay. Amen. Ka Jesosy misy fotoana izy manasitrana de différentes façons ao anaty Baiboly. Misy fotoana zao Jesosy ndrorany le olona jambo efa hititsika tsy tadidiko le passage. Ianao zao Jesosy raha miteny hoe tsy maintsy rorana atao androany. Za Jesosy tena tsy anaiky an'izany fa voretra be ro. Dia ahoana nefa zay le directive. Zao tena tanarao amin'ny rallye de miracle reny rehefa misy vavolombelona rehefa ohatran'ny hoe tantara dia tena miteny directive maro samihafa amin'ny fanamasina. Tena misy hoe fihinana be le olona dia ao anatin'izay ohatran'ny hoe câlin be zay any le fanasitrana mitranga. Misy hoe tsahana ny tongotra dia misy hoe ena metra-tanana bien sûr mandeha fa tsy voatery zay fa misy directive spéciale zany. Ka zay koa saika hitenaiky zay. Misy fotoana koa tsofina le izy. Sofina. Fa misy fotoana ndraindray tena ny olona tena mikopy loatra. Misy fotoana ny olona te ho hita dia manao ny nefa tsy zay koa ny directive fanamasina fa izy no te ho hita ao anatin'le izy. Mandeha le izy fa nindray rehefa tsy zay ny directive spéciale amin'akan'olona anankiray mila mitandrina. Na mpanompon'Andriamanitra ary mila mitandrina amin'izany zavatra zany. Mila mihaino tsara ny feon'ny fanamasina. Rehefa mametra tany dia mametra tany rehefa misy directive particulier Saint-Esprit dia mihaino tsara le izy. Fa tsy ianona mahita mitsotsoka dia za koa anao itsofinao daholo le zavatra. Fa za mahita fa rehefa hitsoka kosa nefa ianao satria ao anatinao fanan'Andriamanitra raha vadaholo ny olona rehetra amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mila mifantoka tsika tsara mila mihaino ny Saint-Esprit tsika tena mila mihaino ny fanamasina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny andro rehetra. Zay tsara le olona loran'i Jesosy tsy niteny mihitsy hoe Jesosy za kosa tsy loran'ny zany fa voretra be zany fa tellement maninona tiany ny sitrana efa velona tao anatiny zay tehit zay dia nanaiky fotsiny izy. Amen. Ka androany fantohanao amin'ilay tenin'Andriamanitra, fantohanao amin'ny directive zay mihaino Saint-Esprit, fantoha fotsiny amin'ilay moyen fa aza miasa saina be hoe zany koa ve dia mba mety zany koa ve dia izy fa nga tsy vitan'izao fotsiny izy ity. Mavoan'ny olona be question be ohatr'izany foana dia teneniny akaikinao aza be question lavy ianao hoe Andriamanitra anaty Baiboly tena tsy miteny mihitsy hiasa ao saina zay zavatra teneniko hoe dinio dia analyse eo raha marina fa misy ny olona manao an'izany ny tenin'Andriamanitra hoe tena marina tokoa ve raha metra-tany avy tena isy tokoa ve ny vokatra tena zay. Raha toy zay ianao mbola manao an'izay dia manino mbola misy doute zay ao anatinao
dia nefa rehefa misy doty ianao dia ozy ny ten'andriamanitra aza manantena hoy izy azo vaniny avamiko raha olona mbola manana doty. Amen. Tenenina ke mila conviction ferme hoe miaraka amin'Andriamanitra. Hébreux chapitre 11 verset 6. La foi est une assurance ferme. Misy fermeté takina. Tenenina ke misy fermeté takina hoe misy conviction takina. Ianao zany mila convaincu foana amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra zay manino ny jerenesinao. Amen. Tsy vita fotsiny ny fa tena convaincu. Inona moa le convaincu? Marina amiko izany teny izany. Iainako izany teny izany. Natao hisy vokatra amin'ny fiainako izany teny izany. Rehefa natateraka n'izany teny izany maninona dia matoky ampinoana fa tsy maintsy hitranga ilay vokatra. Zay ny conviction. Raisy ny baibolinao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao tsisy conviction izy ianao dia latsaka anatin'ny péché. Raisy ny baibolinao. Romains chapitre 14 verset 23. Romains chapitre 14 verset 23. Romains chapitre 14 verset 23. Le tapany be ny vakitsika. Car tout ce qui ne vient pas de la foi est un péché. Amen. Ianao zany raha tsy mino ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia efa tadio tsara fa latsaka anatin'ny péché ianao. Impiry zany tsika ny anoina ny incrédulité atsika dia efa talatsaka tanatin'ny péché. Satria raha vao tsy misy finoana ozy izy dia péché daholo ilay izy. Zay mba tonga antsika mivavaka indrindray hoe mamindraho foana mamelako ny amin'ny incrédulité-ako. Satria be dia be marina tsika rehefa nahazo teny indray tsy nino, tsy nanay tenin'Andriamanitra, tsy manaiky an'ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia manino lasa talafalatsanaka ny péché zany tsika. Ka zao raha tianao nahita vokatra manana conviction ferme amin'ny tenin'Andriamanitra io. Amen. Tadio tsara fa ny olona mahomby ireo mpanompon'Andriamanitra tazay mahomby dia olona niaino an'Andriamanitra. Raha tamin'ny école de prospérité zao tsika ny Enoka. Enoka ozy ny tenin'Andriamanitra dia maninona tsy nandalo fahafatesana fa nazy témoignage izy hoe agréable tamin'Andriamanitra amin'ny fiainana dia tonga dia niakatra velona tany an-danitra izy. Enoka tsy hoe natsipy tanatin'ny saina dia tsy hita ny fatany fa Enoka tonga dia niakatra velona tan'Andriamanitra satria agréable amin'Andriamanitra izy. Dia ozy ny Hébreu hoe Enoka dia nino ho an'Andriamanitra. Amen. Tenena ganao finoana hoe tsy misy finoana raha tsy misy teny. Amen. Tenena ganao tsy misy finoana hoe raha tsisy teny. Ianao na za mieritreritra be mihitsy hoe be finoana be nefa tsy tia teny na tsy mihaino teny na tsy milana ny teny. Tsy possible mihitsy zany zavatra hoe za raha hijanona ato an-trano fotsiny dia be finoana be eto am-piterneto satria meno an Jesosy sakafo ny finoanao tompoka dia tenin'Andriamanitra. Halleloja. Raha te hanam-pinoana ianao dia tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra. Nefa finoana na fahatsika maresy ny zavatra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao ity. Amen. Donc lié foana finoana sy ny teny. Amen. Rehefa mino ianao mino an'ilay teny ianao dia mitondra vokatra ho anao ilay manino ilay teny mbadika ilay izy. Ka ianao aza mino tentanao mahatonga antsika raraka indraindray tsy ampy tenin'Andriamanitra. Zay ilay izy. Tsy ampy tenin'Andriamanitra tsika dia manino rehefa tsy ampy teny tsika zay averintsika foana. Rehefa tsy ampy teny tsika dia feno ny tany. Feno fisaintsaina amin'ny problème zao tontolo zao, feno souci du siècle. Feno zay zao ndray ny problème, zao ndray ny chômage, zao ndray ny olona gauche à droite. Feno zany ianao rehefa tsy feno teny. Si c'est juste milieu feno tenin'Andriamanitra ihany dia feno izy zao tontolo zao tsy misy. Fa sao anao feno tany sao anao feno teny. Rehefa feno tany ianao dia vokatra zay omeny tany ihany omeny ianao. Vokatry ny tany nefa nino ny aretina, fandravana, faharatsiana maro samihafa. Fa vokatry ny teny fiainana, fanasitranana, fahombiazana, fisandratana, fiainana feno voninahitra. Raisy zany anjaranao ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika mila mahafantatra ny zavatra inotsika. Amen. Tsika mila miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika mila manino lona mandrakariva anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Rehefa mijery tsika tao Edena dia tamin'Andriamanitra namorona ny Adama dia vie parfaite tao Edena. Amen. Tsy misy mihitsy zany resaka mal zany. Mo mal ary tsy niaparetana mihitsy tao anatin'ny dictionnaire-ny Edena raha tianareo fantatra. Tsy misy. Tamin'ny Adama mbola tsy nanota. Tamin'ny Adama mbola tsy nanota tsisy mot mal zany tao anatin'ny dictionnaire-ny Edena. Tsisy aretina, tsisy problème, tsisy guerre, tsisy souci zay hitantsika amin'izao zany rehefa tsy nanota manino Adama sy Eva. Zany hoe ny volonté-n'Andriamanitra zany tamin'ny nanorany olombelona dia hiaina anaty vie parfaite remplie de bonheur total. Amen.
dia izay mba tonga antsika tsy azo miteny mihitsy hoe faratsiana rehetrarehetra ao dia eo à cause de Dieu. Zay zao be dia be ny olona miteny efa averintsika foana hoe fa maninona raha misy Andriamanitra dia misy ny guerre, fa maninona raha misy Andriamanitra dia misy ny maladie, fa maninona raha misy Andriamanitra dia misy ny souci sy ny tristesse. Tadio tsara fa tsy sitrapon'Andriamanitra ireny tompoko, tsy izay mihitsy ny programan'Andriamanitra ho an'ny olombelona, fa zao mahatonga an'ireny ny olona mise rebelle contre n'Andriamanitra mahatonga an'ireny zavatra ireny miseo. Amen. Tadio tsara fa Adam prince atao Edeny, nanapaka ny zavatra rehetra izy, ny dominieny Adana mihitsy ny tao Edeny. Dia iny efa tena antsika ny lion sy ny orsa miaraka matory sy manao câlin amin'ny Adama, tsy mihinana reny. Reny koa zany baikobaiko ny Adama sy Eva mihitsy reny zany teo mbola tsy nanoto. Ny baleine reny zany mety misautena mivoao dia mety tena mivoaka, tsy fantatsika zany. Fa nanana fahefany Adama sy Eva tamin'ny zavatra rehetra tao Edena dia ny zavatra nitrangy zany. Fa zao le izy rehefa nanao choix, tenena ekenao zay indray le choix. Rehefa nanao choix i Adama hoe za tsy mila n'Andriamanitra intsony dia niainy feo hafa, dia maninona le autorité men'Andriamanitra azy lasa nylegeny tany amin'ny Satana. Haitsika zay mila haitsika zay le fanapahana tao Edena tamin'ny zavatra rehetra ny legeny i Adama ny Satana rehefa ny désobéiren'Andriamanitra izy. Dia zay mba tonga amin'ny Baiboly miteny hoe Satan c'est le prince du monde. Prince i Adama fa lasa Satan indray ny prince avy eo satria ny désobéiren'Andriamanitra izy dia le maha-prince azy lasa maninona lasa atitry vers Satana amin'izay. Dia zay mba tonga Satana responsable ny zavatra ratsy rehetra eto tany. Zay mba tonga Satana responsable ny zavatra rehetra ratsy eto tany. Ka ny guerre sy ny zavatra hitantsika reny tsy avy amin'Andriamanitra reny fa varina avy amin'ny Satana. Zay mila fantatsika izay. Amen. Tsika koa mila mamaly an'izany satria be dia be ny olona manontany an'izany zavatra any. Hoe tsy mila n'Andriamanitra izy satria maninona raha misy Andriamanitra misy ny problème. Tsotra mivalina. Raha tiana hiova ny problème anao verenanao amin'Andriamanitra dia résolu daholo ny problème anao. Amen. Tadio tsara fa ny zanak'Israely rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra dia niditra daholo ny fahavalitsy ny faratsiana rehetra. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ilay izy dia inona? Lasa miverina indray ny succès anjareo tamin'ny enemiany rehetra. Lasa miaina tanaty péchois indray izy. Dia rehefa maka ny Ancien Testament tsika dia ohatrany foana io Ancien Testament io. Misaraka ny zanak'Andriamanitra dia miditra ny fahavalo eo amin'ny fiainan'ny Israely. Fa miverina sy mibebaka indray sy ny Israely dia indray Andriamanitra maninona mitaha azy. Tenena akaikinao ianao hoe aza misaraka amin'Andriamanitra zany mihitsy. Satria anao izy Jesosy tsy mahavita ninona anareo raha tafatsaraka amiko. Amen. Satria maninona? Ianao tompoko créature. Ianao tokony natao dépendant amin'ny créateur anao. Amen. Natao ianao dépendant amin'ny créateur anao. Fa misy ny olona maninona? Orgueil izy. Tsy mila an'izany créateur zany zay dia zay tiana ihany nataony amin'ny fiainana. Dia reny olona reny tompoko tsy tafavoaka mihitsy ny fiainana. Ary fahaverezana mandrakizay maninona? No azy satria rejeté izy an'le Dieu mpamorona azy. Mila mitandrina tsara tsika. Fikirinao amin'ilay Jesosy inonao io. Amen. Tenena akaikinao fikirinao amin'ny Jesosy hoe ka zao ny asa fanompon'ny Satana dia mandringa maninona? Mamono, mandrava, maninona? Manome aretina. Zany hoe zay resaka faratsiana rehetra dia avy amin'ny Satana daholo. Jean chapitre 10 verset 10. Reste note. Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10. Io zao dia efa hitantsika tsara hoe inona ny asa fanompon'i Jesosy dia inona ny asa fanompon'i Satana. Io zao dia afaka ataontsika maly an'ilay olona hoe tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny resaka faratsiana fa avy amin'ny Satana. Verset iray fotsiny dia efa afaka mikombona amin'ny vavany rehefa mamaly azy ianao. Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10. Vakina rehefa hita amin'ny anaramierin'i Jesosy. C'est ça, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur de Satan et détruire. Fanny Jésus, je suis venu afin qu'elle puisse avoir la vie et qu'elle l'ait encore plus abondamment. Amen. Satan, amuna, fa Jésus me fianan. Amen. Quand c'est possible, mais si tu as fait Jésus m'a mis arrêté, non. Jésus m'a mis arrêté, fa m'a mis fianan, m'a mis fanastan na wanao. Amen. Resson Bible Actes chapitre 10 verset 38. Resno d'autres fa il est tic zana de fanatateraka tsika le asa le andendeha. Amen. Ary za mahay fa tena vonona be tsika tsirairay avy anateraka an'izay zavatra izay. Actes chapitre 10 verset 38. Asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny favalo amby telopolo. Actes chapitre 10 verset 38. Io ny asan'i Jesosy amin'ny anaramierin'i Jesosy. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ny aretina dia oppression avy amin'ny Satana, fa Jesosy tonga maninona anasitrana ny aretina rehetra. Verset faharoa io afaka tenentsika an'ireny olona ireny. Amen. Jean chapitre 10 verset 10, Acte chapitre 10 verset 38. Dia verset farany raisy ihany. Ahafahanao tena blindé de verset mihitsy. Acte chapitre 10 verset 38 voaray tsara. Dia 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8b. Fakina rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Jaune voalohany toko fahatelo andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement, car c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Vous savez, Jesosy izy mandrava ny asan'ny devoly rehetra. Amen. Androany raha varavaran'i Jesosy daholo izay resaka aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, satria présent eto izy amin'ny alalan'ny teny. Amen. Eto zany na tiany aretina na tsy tiany aretina, tsy maintsy miala izy, tsy maintsy miala. Tsisy aretina zany teneno hoe tsisy aretina zany eto androany. Satria ataon'i Jesosy raha falina daholo ny aretina androany anaran'i Jesosy. Amen. Il détruit les œuvres du diable amin'ny anaran'i Jesosy. Mila fantatrao zany asa fanokonana Jesosy, mila fantatrao zany hoe Jesosy manasitrana ny aretina rehetra. Amen. Io zany tenin'Andriamanitra. Ny zanaka rehefa manafaka dia maninona? Izy tsy miteny hoe afakafaka. Hoe afakafaka mahita. Tsisy azany. Fa rehefa manafaka izy dia tena manafaka tokoa. Amen. Tena afaka tokoa. Amin'ny teny frantsay hoe vous êtes réellement libre. Matoa préciser réellement dia tena vérité absolue zany zavatra zany. Amen. Fa tsy hoe mbola hoe misy doute hoe tena marina, fa tena anao tokoa izy. Amen. Afaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanafananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Atsangan'ny tanina izy izay efa mahazo. Matoky anaran'i Jesosy voafa votahiry izay efa soavan'izay ny anaran'i Jesosy. Amen. Teneniny tena za olona miavaka hoe. Teneniny tena za olona imbattable hoe. Amen. Teneniny akano ny esprit de l'éternel ny atao anatiko hoe. Teneniny natao zaho tsy natao raraka mandrakizay zany hoe. Tanao ilaintsika manao an'izany satria mampahery le izy. Mampahery le homme intérieur le izy. Amen. Zay mahatonga ny Efesiana amin'ny teny mila fortifiena ny homme intérieur. Ny sakafon'ny homme intérieur tompoko dia tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Mampatonga antsika indraindray malemilemy sy kivikivy tsy ampy tenin'Andriamanitra. Zay averiko foana. Tsy ampy tenin'Andriamanitra tsika. Mbola manana option foana tsika aloha tsy andeha sekoly. Zay ny teneko hoe nefa ny ao sekoly raha fantatrao ny zavatra omen'Andriamanitra anao tsy ala mihitsy ianao. Amen. Mais succulent ozy ny tenin'Andriamanitra. Tena mais succulent gras zany tena hoe zavatra tena toy ny tantely ozy David zay. Tena zavatra tena matsiro mihitsy zany. Misy fiantraikany amin'ny âme-anao, ny amin'ny corps-nao, ny amin'ny esprit anao. Raha marary anao sitraniny. Manino? Raha mety ketraketraka anao, raha mety malahelo consoler anao fanamasina. Raha mety kivikivy anao mampahery anao ninona? Tenin'Andriamanitra. Zany ngely ilana fanatren'Andriamanitra. Ao anatinao ilay izy fa foazy ilay izy alana ny fanatren'Andriamanitra. Amen. Teneniny akaikinao hoe ataovy priorité foana Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe. Amen. Amen. Fa rehefa mitady ianao dia tsy maintsy mahita azy. Amen. Rehefa mikatsaka ozy ny tenin'Andriamanitra, mikatsaka anao amin'ny fonay manontolo dia tsy maintsy se révéler aminao izy. Satria Andriamanitra marina izy. Amen. Za mahita fa misy fanasitrana mitranga sahay teto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika tsy hanao fametrahan-tanana, tsika tsy souffler, tsy hoe tsy mana aloha zany, fa anatin'ny teny izay tirina, izay raisinao ampinoana fotsiny dia efa mitonga ilay fanasitrana amin'ny Jesosy. Amen. Fa volombelona be zao tatian'oro miresaka amin'ilay zavatra hoe tsy voatery resaka hoe soufflena foana na metrahan-tanana foana, fa le zavatra fifantohanao au fait ny tena takian'Andriamanitra. Tamin'ny école de guérison, ny école-ny fanasitrana. Ny école de guérison il y a 7 taona tatian'oro iny. École de guérison il y a tamin'ny 2014. Tadidiko foana izay zavatra zay. Hoy izy tatian'ora hoe misy teny latsaka teny mba mampanopin'Andriamanitra hoe ny remède, médicament ho anao dia tenin'Andriamanitra. Zavatra tena hoe zavatra anina be zany hoe tena révélation be, fa niny tatian'ora nanao focus izy tamin'izay teny izay dia niraisiny ilay izy. Inona ilay aretin'ny tatian'ora? Tension moa izy tatian'ora? Zay ilay izy cœur fou. Teny.
le mamidy koa tongotra amen voninahitra noandriamanitra dia jereo ny réaction tatian'oro dia ozy izy tatian'oro e tonga tany an-trano zay tanao zay le pas de foi mihetsika ao anatin'ny fandraisana ny tenin'andriamanitra remèdiko zany a tenin'andriamanitra dia ozy amin'izay tatian'oro manomboka izao ariko amin'izay atom-piny olona rehetra amen dia nizory tatian'oro tamin'le famarinana zay azony teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra nanao inona zay tatian'oro nanao bilan ozy ny dokotera ton cœur de jeune fille ben cœur anao tsy tatsony nefa ny teo hoe arrête-la pendant 20 ans le ohatra ny hoe miakatra sans tension foana ndao tsika teako ao an'andriamanitra amen zay zao tamin'izay zavatra zay tsy nisy fametrahan-tanana zay refa tsara tsy nisy fametrahan-tanana fa parole latsaka le izy dia zay mba tonga miteny aminao foana mifantoy anao fa ndraindray misy parole latsaka tampoka le izy fa mahavoatsika indray varintsika dia maninona lasa le izy dia nefa misy mandrombaka dia mahazo an'le izy nivokatra samihafa eo anivon'ny olona dia miankina fifantohan'ny olona eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zay tady foana zay zavatra iny fa ianao raha mbola mivezivezy hoe mbola ho any amin'ny kaikisier arivana hoe inona ny programmako rehefa avy eo zany ny tena anao fa na dia présent eto foana ary ianao na dia tonga amin'ny roa ary ianao ka raha mbola misainanao hafa tsy azo vokatra mihitsy ianao amin'ny fanatrehan'andriamanitra satria mila mifantoka tanteraka mihitsy ianao mila mandrombaka ianao mila miandrandra ianao misy zavatra azika eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra minofa tsy maintsy misy anjaranao eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra be dia be ny olona mitonga amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsy mihina akory azavatra izy fa mandeha izy ataony routine le izy mety tahita olona izy mety tahita ny paster hoe andefa sms ndray paster fa tsy tonga dia mety mainy androbaziny dia aleo tonga ihany be dia be ny motivation ny olona eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra misy daholo zany ka misy zany fa raha mbola zao zavatra ohatr'izany tena mbola tsy ahita vokatra mihitsy teneniny akaiky hoe tsy hijery olona eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra hoe fa hitady an'andriamanitra tady an'andriamanitra amin'ny lalan'ny teny amen satria andriamanitra égale teny andriamanitra mise révélé amin'ny lalan'ny teny amen za mino fa raha mino ianao dia isy eo aminao mivoninahitr'andriamanitra amen amen tsy zavatra tokony impossible zany ndraika tsy zavatra hoe impossible zany eo amin'ny fiainana tiako manomboka zao dia foany ty fiteny ty tena impossible mihitsy tsy tafavoaka mihitsy be dia be ny olona manao an'izany zavatra zany hoe tsy possible mihitsy zany raha hoe quand le inona moa fitenin'ny vazaha quand le poule aura des dents mbola tsisy eo mihitsy zany zavatra zany tadio tsara fa andriamanitra mpamorona afaka asian'andriamanitra dent ny poule alleloia andriamanitra mpamorona izy vavolombelona marina tany Majunga izy efa ela be ty nanirinify écoute amin'ny tompo tany Majunga efa nisy ny tantaran'izay tena marina zay zavatra io tena tsisy zavatra possible zany fa impossible an'le izy sainanao limité an'le izy zavatra maninona satria andriamanitra zay tomponao illimité tenenina akaiky ianao tu sers le Dieu de l'illimité hoe ianao koa illimité ianao satria nataon'andriamanitra tahaky ny endriny ianao ny capacité créatrice capacité divine sy ny plénitude divine rehetra ao anatinao amen ka eo amin'ny case impossible ny olona lasa tonga eo amin'ny case impossible amin'ny olona lasa tonga possibilité anao satria hainy mino zavatra rehetra amen any andriamanitra atao ny zavatra rehetra ary hainy mino zavatra rehetra amen tenenina akaiky ianao hoe mino hoe dia asehoy amin'izay le finoanao amen asehoy amin'izay le finoanao dia manifestation ny foi aloha voninahitra n'andriamanitra anao tsika an'le mandehandeha amin'izay tahaka ny jesosy nandehandeha teny Galilée teny anasitrana zay le izy ka tia fampianarana miaraka amin'ny Jesosy zany tsy resaka ambony latabatra fotsiny tsy andao tsika dia resaka pendant 3 heures fa zavatra réel ty fanatrehan'andriamanitra ty ozy ny ten'andriamanitra c'est une démonstration de puissance ozy izy tsy resaka théorie fotsiny fa zao zao zavatra ianarantsika ampiaritsika dia manino da ahita vokatritsika satria manao obéissance sika amen dia zay nge mahatonga antsika hoe manao rallye de miracle leny satria tsy tsika mampiseho ny olona hoe maro io tenin'andriamanitra io fa tsy vitany fotsiny zay anao réunion comme ça fotsiny pendant 3 heures ka samedi dia tsy zavatra ataonay fotsiny fa ao foana fa réel le izy misy vokatra le izy zay mihintsy mandray an'le izy dia atao hitranga amin'ny fiainana zany minara-miarin'i Jesosy amen raisy mba ibolonao minara-miarin'i Jesosy Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 verset 41-42 Jean chapitre 11 verset 41-42 Jean chapitre 11 verset 41-42
azafady Jean chapitre 11 chapitre 11 verset 40 ka le izy. Jean chapitre 11 verset 40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jean chapitre 11 verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tenenina akaikinao mitaky finoana le izy hoe raha mily ianao izy dia hita voninahitra Andriamanitra. Zany rehefa mily zany ianao tsisy zavatra zany impossible mihitsy eo amin'ny fiainanao. Tsy misy, tsisy impossible rehefa mily ianao. Amen. Averena hoe finoana. Amen. Raha mitady sitraka avy amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy mila manana finoana. Averena ihany finoana. Nefa raha taina finoana ianao tsy maintsy mila teny. Amen. Tenenina akaikinao zay indray le teny hoe verimberina foana le izy tatoato hoe fa ilaina anao izy masoa hoe amen. Hoe ilaina le izy masoa dia tsy maintsy raisina le izy. Raha tahirina finoana tsy maintsy sakafo ny finoana tsy maintsy misy teny tompoko tsy maintsy misy teny. Ka ianao zany teny hoe zay indray le teny tsisy afa-tsy atao tsy afa-tsy ny teny ve angaha tsisy zavatra hafa mihitsy. Ka dio tsara fa ny teny ihany mampandresy anao, teny ihany mampahomby anao, ny teny manasitrana anao, ny teny manafaka anao, teny manangana anao, teny mampahery anao, teny mitondra anao amin'ny fiainana voninahitra, teny manome fitsarana ho anao, teny maninona mirésoudre amin'ny problème rehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Satria Jesosy égale la teny. Ary Jesosy égale la solution izay nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Amen. Jesosy solution men'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Zany hoe problème rehetra izay misy eto amin'ity tany ity zany ao amin'i Jesosy daholo ny valiny. Zay le izy. Tsy amin'izao tontolo izao fa ao amin'i Jesosy daholo ny valiny. Ka na resaka économie na resaka toa ao amin'i Jesosy daholo ny valiny ny problème rehetra. Amen. Tenenina akaikinao fikiranao amin'ilay teny hoe mino an'ilay teny hoe ka zay mahatonga antsika amin'ny teny foana hoe aza miteny foana rehetra aza mitoloky zany aza kivikivy zany ianao tena aza kivikivy zany ianao hoe tsy fantatrao hoe fanahy maheny ao anatinao fa tsy fanahy osa hoe amen. Tenenina aketo tsy fantatrao hoe fa lehibe lavitra ny ao anatinao mihoatra lavitra zao tontolo zao. Tenao zay mahatonga antsika mila teny ohatr'izany, mila teny tsika raha vao tsy afaka hitentsika raha tsy misy zavatra renesitsika. Dia nefa rehefa feno teny tsika dia mivoaka mivavantsika ho azy le izy rehefa mivoaka le izy dia natao hitranga le vokatra. Amen. Zay mibetsaka ao foa mivoaka ny vava. Ka ianao aza miteny mihitsy hoe tena tsy tafavoaka mihitsy ngamba ty fiainako ty. Na oviana ihany ve mba mahomby. Misy fotoana ny olona indray mijery fitaratra dia hoe tena aiza ihany ary ty fiainako ty. Tsy hita fa dia retana eto e. Zany zavatra any tena réaction tsy hana zanak'Andriamanitra mihitsy zany. Andriamanitra tsy mitady anao sentiment fa Andriamanitra mitady anao hijoro amin'izay lazainy ao anatin'ny teniny. Inona fantatrao famarina anatin'ny teniny inoy raisy dia mpiaro fa hitondra aminao le vokatra anaran'i Jesosy. Amen. Tenenina akaikinao Andriamanitra hoe tsy miasa miaraka amin'ny sentiment zany. Fa tedaviny aminao hoe ino izay lazainy ao anatin'ny teniny. Zay le izy. Zay le solution ao anatin'ny teny rehetra. Amen. Hitanareo maman Samuel rehefa nitomany izy rehefa nivavaka hoe tsy mahazo zaza mihitsy dia tsy namaly azy mihitsy Andriamanitra rehefa nitomany izy satria nijoué tamin'ny sentiment ihany. Hoe Andriamanitra tsy hitanao ve fa za efa ela be efa mandroso ny taonako tsy menao zaza mihitsy. Dia tsy namaly mihitsy Andriamanitra satria niasa tamin'ny sentiment ihany. Fa rehefa niova amin'izay ny attitude-ny rehefa niteny ny mpanompon'Andriamanitra Elia hoe tongava aminao araka izay ninao zay le izy. Zay izy ninona ilay tenin'Andriamanitra ilay tsodrava amin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia izy raisiko fa marino atao amin'ny fiainako zany. Raisiko zany za fa tsy maintsy azoko ny zanako dia naninona vao nanao an'izay attitude de foi zay izy 9 mois après tonga Samuel. Satria nino izy nandray le teny navoaka n'ilay mpanompon'Andriamanitra izay teny napetraka Andriamanitra tao anatin'ilay mpanompony. Amen. Zay mampatonga antsika amin'ny teny fantoy ianao rehefa en présence de Dieu. Misy parole de connaissance, misy parole de sagesse, misy zavatra be dia be votsorin'Andriamanitra fa ho an'ny olona izay mifantoka izay ihany no mahazo. Amen. Za manomboka androany mahita fa ianao ilay olona tena mifantoka be mihitsy ianao. Ary tsy saraka mihitsy ny teny rehetra izay voarahinao androany manomboka androany ianaramen'i Jesosy. Olona feno teny ianao mialeto ary tsy hoe voatahiry eto ihany le teny satria manko ny olona indray show be eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra dia vao mivoaka eo izy dia very le teny fa tsy vitan'izay androany fa sady voatahiry ny teny eto voatahiry koa ianao rehefa mivoaka mody amin'anaran'i Jesosy. Amen. Androany tsy sitranina fotsiny fa efa sitrana ianao. Amen. Voatahiry ny fanasitrananao tena kely tsy vitan'izany fotsiny hoe fa ho tao mpanasitrana koa ianao rehefa mody any an-trano rehefa avy eo amin'anaran'i Jesosy. Amen. Zay mahafinaritra an'i Jesosy zay tsy sitraniny fotsiny ao fa ianao koa ampiasainy hanasitrana ny hafa. Amen. Miomana satsika amin'ilay évangélisation izay atao rehefa andeha tena mifanaraka be amin'ilay izy fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Amen.
ka ny foi tsy maintsy exprimena le izy, mila se manifestena le izy. Ohatra na miresaka baptême zao, ny foi tsy vita fotsiny ianao mihinan'Andriamanitra, fa rehefa manifestenao, démontrenao mihinan'Andriamanitra ianao miditra ny ranom-badisa. Amen. Ny foi koa zany ianao rehefa hoe mihinan'Andriamanitra hoe manasitrana izy, manifesteo amin'iny, amin'ny fametra-tanana, amin'ny fandehana izy, tsy any Jodia, tsy any Galilia, fa eny Saint-Denis. Alléluia. Na eny amin'ny zay andran'Andriamanitra antsika. Amen. Iza ny vonina natanteraka an'izay, za aloha vonina e. Amen. Za aloha vonina amin'ny ara-belan'i Jesosy. Tadio tsara fa androany Andriamanitra tena mitady ny audasa fotsiny reto, le obéissance antakiana ao anatinao, le pas de foi zay, fa rehefa nananao zay tsy ianao nge miasa, tsy ny fa izy miasa, fa ianao tiany anaika ho fitaovana fotsiny eny ampelantanana, instrument eny ampelantanana. Tenena akaikinao manekenao fitiavana hoe ho fitaovana. Manekenao fitaovana hoe amen. Fa mila manana mpitiavana koa tsika. Amen. Mila manana mpitiavana tsika. Zay tenen'ny Paoly teo Alléluia. 1 Corinthiens 13 izy. Mihaino tsara tsika. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 12. Vakina tsara alohan'ny évangélisation. Zany zao ny fifatohany zany. Ny olona indray zatra loatra rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tena zatra loatra. Dia lasa indray manamaivana le teny zay avoaka. Tena aza maivana intsony ny teny rehetra. Ohatra be dia be zao ny teny rehefa olona teny hoe tain'Andriamanitra ianao. Dia misy ny olona indray tena manamaivana zany zavatra zany nefa tsy fantany fa ny onction ambadika izay teny izay tsy tenyolombelona izy fa tenin'Andriamanitra. Raha mandray izy tsy maintsy mahazo. Fa ny olona zatra izay indray tain'Andriamanitra zany foana nga tsisy afa-tsy zany e. Raha vao zay zany réaction anao tena tsorasinao zay pisy zay. Tena manina. Fa lasa mipipi ianao fa tsy mipisy. Lasa mipatitaka ianao. Raha fa tokony isy fitsarina eo fiainanao lasa mipatitaka indray ianao. Fa itsy mifidy hoe za tsy inareo zany amin'ny tenanao hoe tain'Andriamanitra tena raisiko amplona misy amin'ny ara-ben'i Jesosy hoe raisiko fiainako zany. Fa tsy hoe ianona tsy pasteur na ianona tsy évangéliste dia tsy raisiko zany. Misy koa manao an'izany. Aza mifantoka amin'izany fa raha vao mbola tenin'Andriamanitra ifantohy dia raiso anao. Tena raiso anao fa hitondra eo amin'ny fiainanao zany amin'ny ara-ben'i Jesosy. Amen. Raiso foana le izy satria tenin'Andriamanitra le izy. Aza mijery hoe ianona na ianona amin'ny teny an'ity tsy resaka tenenaka tsy resaka ianona le izy hoe fa Andriamanitra le izy hoe. Amen. Ao tsara tsika. Resitsika indray ny tenin'Andriamanitra. Resy ny baibolinao Matthieu chapitre 10 verset 8. Matthieu chapitre 10 verset 8. Io zavatra io nataontsika amin'ny ara-belan'i Jesosy. Matthieu chapitre 10 verset 8. Matthieu chapitre 10 verset 8. Vakina rehefa hita amin'ny ara-belan'i Jesosy. Guérissez les malades, rendez naître les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Jerevy tsara. Andriamanitra miteny hoe mandehana ozy izy. Baiko le izy. Andriamanitra zany miteny hoe guérissez les malades. Ianao tsy asa sana tena ho sitrana manina very ny malady. Rehefa andeha metra-tana tsy ihany le izy. Fa ianao zavatra takiny aminao le ianao miobéir hoe mandehana fotsiny. Amen. Tsika zao rehefa manana fonina sady hoe andeha hivoaka ametra-tanana ny olona rehetra zay marary ny an-dalana eny dia manana fatikina sady fa tsy maintsy ho sitrana amin'ny marary rehetra zay ametrantsika tana na ara-belan'i Jesosy. Amen. Tsy ho tsika le izy fa Andriamanitra, fa ny obéissance ao anatintsika ny takina Andriamanitra ao anatin'le izy. Amen. Ianao zany ten'Andriamanitra zao miteny hoe ressusciter les morts. Ianao zany raha misy maty mitsangana ao inona ny réaction anao? Zay nge le pratika amin'ny tenin'Andriamanitra e. Ianao ve tonga dia ianao le tonga dia mitsoaka be misy maty way tananao tsisy alao miantso pompier sy polisy na alao hiantso an'le médecin samy ireny. Sa ianao le joro ampinoana hoe tenin'Andriamanitra amin'ny tena Matthieu 18 ressusciter les morts. Manino? Tonga dia manana audace ianao ametra-tanana ny mort iny. Fa tonga dia manino miverina miaina ao anatin'iny. Amen. Commandement neny Jesosy rehetrarehetra ozy vous avez reçu. Tenena akaikinao efa misy fahefana min'Andriamanitra anao hoe fa mila ampiasaiko le izy hoe le izy azako bonina fotsiny ao anaty ao le izy fa manino ampiasao le izy ampiaro amin'ny fiainanao fa tsy ho hitanao mihitsy le vokatra raha tsy mampiasa an'le izy ianao. Amen. Dia misy ny olona tena voky connaissance be mihitsy zao problème zareo eno tsara zavatra ity. Misy olona tena voky connaissance be fa tsy mampiatra an'le izy mihitsy. Dia rehefa tonga amin'ny problème patitaka ireny olona ireny satria manino tsy miappliqué izy fa connaissance ao anaty fotsiny le izy. Fa rehefa tonga ny ady ireny olona ireny mitsoaka voalohany ao anatrihan'ny ady.
fa ny ten'andriamanitra tena pratika ny ten'andriamanitra mandeha anao izy atsangano no maty vavolombelona zao le Sabrina ifantantaraina anareo le voisinanay zay sy pasteur Tomi tena fa maty mihitsy le Sabrina le possédeny satana tamin'ny fihetsiketsehana maro samihafa tena nijanona mihitsy ny fony ngama 30 secondes raha iny zany zay tena mipatika hoe way vity ty fa tena sao de tratra amin'ny polisy eto hoe ino ty fa tao maty ty olo ty de vao maiky satana mifaly amin'izay fa calme sy pisy tsara zany de raisina ny hery fahefana amen raisina ny identité hoe inona ny fahefana amena zanak'Andriamanitra nametra tanana tsotra fotsiny Sabrina hoe verena ny anao anatinao voninahitra n'Andriamanitra fa tonga de manino mikohaka izy de miverina ny ainy amen ianao zany mila mijory eo anaty ankafa tsy ianao indray ny hoe tena tsisy atao fa alao hitsoky tena akaikinao hoe fa ianao olona mahery ianao hoe fa tsy olona osa zany hoe dokotera rehefa miteny hoe tena tsy possible antsony ty fa cancer stade terminal ino mihitsy ianao mijory amin'izay amen ino mihitsy ianao mandeha hatramin'ny hôpitaly hoy izy ianao amin'ny dokotera avelao anaovako azy alleloia tonga de ametrao tanina ny cancer rehetra fa tsy maintsy sitrany iny anaramen'i Jesosy amen tena keno zay le audace hoe zay audace zay tena réveillena androany anaramen'i Jesosy amen réveillenao anatinao le izy na ny collèguenao na mpiara-mianatra aminao na olona zay fantatrao tonga de ametrao tanana izy ametrao tanana izy fa zany tenao fa tonga de famataranao izy manaraka an'izay mino ve anao mametra tany ianao mativa tsy maintsy misy vokatra amen fa ny problème ny fisainantsika mbola incrédule zay le izy fisaina mbo hoe tena so de zao ny problème ako tena hitsangana marina ve ty maty zany mbola anaty fisain'ny olona hitsangana marina ve ty de raha tsy hitsangana so de afa-baraky zany mbola anaty fisainan'ny olona daholo tompoko aza manana zany fisainany zany ianao fa rehefa miteny fotsiny Andriamanitra hoe atsangano maty rehefa misy maty de ataovy fa ho hitanao le vokatra jery tsara zao fa le vavolombelony teny mpanompon'Andriamanitra teo le izy le olona latsaka tany amin'ny deuxième étage jery tsara fa izy tonga de nandray ny andraikitra hoe efa nomena anahy fahefana ametrahako tanaka ty rangahy ty de velo zay ngely izy zay le takin'Andriamanitra aminao teneny akaikinao hoe ianao afaka manao an'izany hoe efa nomenao pouvoir rehetra hoe io izy ny ten'Andriamanitra hoe takina ny rayray aho izy maninona zany hoe ny commission zay napetraka Andriamanitra tao amin'i Jesosy zay commission zay sy fahefana zay koa napetraka Andriamanitra ao anatintsika zanany zany hoe ny vokatra rehetra zay hitan'i Jesosy tao anaty baiboly de natao vokatra iainantsika sy sitrahantsika rehefa mandehantsika amen takiny nanray nanrahako anareo amen teneny akaikinao andeha avy anao sa tsy andeha hoe atsangano ny tanina zay andeha amen reny tanina mandeha reny tsy maintsy mahita vokatra eny amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika tehaka n'Andriamanitra aloha na miteny amen averiko foana resaka fisainana avozina fisaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra aza mitantara hainao aza manao pub ny Goliath aza mitantara olana be aza décrivena be hoe zao ny olana fa ny olana atao rava rehefa mijory ianao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen eno tsara ty teny ty ny actualité anao de mentalité anao zany hoe fiainako zany raha ohatra zao de miankina mentalité zay mbola ao anatiko matoa zany mbola tsy tonga amin'ny stade anankiray de mbola misy dingana tsy tratraka zany mbola tsy takana mbola tsy napiaky teo amin'ny fiainana satria rehefa zavatra inonao sy ataonao famarinana eo amin'ny fiainanao tokony apietsika anao iny ary tokony ampilo amin'ny fiainanao mentalité ny actualité anao de miainga avao mentalité anao amen fa rehefa tena mahomby be ny anaty mentalité anao rehefa manana fisain'i Kristy anao tsy maintsy tafavoaka foana amen zay manana fisain'i Kristy ozy izy Paul tena nitakatra an'izay révélation zay mihitsy de hitantsika Paul tamin'ny lan'ny bibilava any Actes chapitre 28 ndraikitra tamin'ny tanany le bibilava rehefa naka an'le ina moa zany le paille tao anaty afo izy le kitay le branche tao anaty afo de Paul tsy nitety way bibilava ty fa entrana be ndana Paul tsy niteny zareo tsara zay le révélation Paul tsy niteny ndana mitady antidote ay mbola tsisy antidote zany tamin'izany ozy izy Paul de tonga de mipitsika le bibilava niaretina koa rehefa zay le izy satria fantatry Paul loatra le hery sy le identité ao anatiny ianao koa rehefa tsy rarahinao io aretina io tsy maintsy miala ho azy io fa mahatonga l'izy mbola mitetra mbola mieritreritra be anao le symptôme ianao mbola mifantoka be any amin'le zavatra hita maso ianao zareo ny akaikinao itsika hoe tsy mandeha amin'ny zavatra hita maso fa mandeha araky ny finoana amen ny zavatra hita maso hay manaikitraikitra zany aretina zay way ohatra misy symptôme izy zany mila ilika le bibilava amen
ninona bibilavy atao amin'ny fiainanao a tsy hakitika anao zany anaran'i Jesosy tsy hikitika anao akory zany satria tsy tiany bibilava mihitsy ianao fa manino satria fenteny ianao androany amen zay le izy zay le secret men'Andriamanitra antsika androany satana zany tsy afaka hikitikitika atsika mihitsy a rehefa blindé a tsy armé de parole de Dieu tsika amen zay nampatonga Jesosy nampahomby azy tao amin'ny Matthieu 4 na Luc 4 tsy afaka hikitikitika azy mihitsy satana ny intimidé izy ny essayer izy fa tsy nahomby izy satria tsy nambe alalana azy Jesosy a satria armé izy ianao androany tena olona armé jusqu'au dent ny tenin'Andriamanitra amen tena olona feno tenin'Andriamanitra zay mampatonga atsika reto formena ho disciple amen zay mampatonga Andriamanitra micréé a ny 5 ministères tsika zao efa tena manana enseignant tena diraina ny tombo fa tsika mangataka indray a apôtre mangataka tsika prophète ilainy zany satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe réunir ireo 5 ministères eo a mifonctionne somatsara parfaitement corps du Christ azo adiny mihitsy ny tonambavana izay zavatra io anatin'ny assemblée miantsony ny prophète miantsony ny docteur miantsony ny zavatra ny famizam-pahasoavana satria Andriamanitra manakare pahasoavana amen ka nyteneniny akeny ianao tsy natao raha araka zany hoe ianao aza miteniteny foana tsony hoe ovay am'izay disika hoe zay le izy efa very foantsika zay midisika ianao zavatra disika tranay foana zavatra ratsy saona zavatra retina foana voaka ny mivavanao io efa disika tamin'ny androny Jodassin foana hitany misy olona tena misy an'le hira hoe elle coule la maladie d'amour reny olona ina eno tsara ty tsy magagy reny olona indra misy dépression sentimentale satria firanao am-bavany de riany foana isan'andro oiky zay foana vao maraina izy de misantimaka be am'izay de elle coule de iny izy de mitomany ao a de mandrevirevy ao de lasa mandefa fisainana any tano ny akapareany mihitsy ny fisainany ray manontolo ny entana de ozy ny proverbe chapitre 23 verset 7 hoe tu deviens les pensées de ton âme zay zavatra eritreretinao sokobonao anaty ihany a mitranga amin'ny fiainanao amen de zay mpatonga atsika tena aza misaintsaina an'izany reto a azafady proverbe chapitre 23 verset 7 reste note proverbe chapitre 23 7a menaran'i Jesosy zay mpatonga atsika miteny hoe aza mira tsony reto iran'izao tontolo zao a averiko foana ty be de be kristiana na mbola fa ohatra hoe milaza mihina fa mandrosa amin'ny sitrapon'Andriamanitra mbola mihena iran'izao tontolo zao nefa ny tenin'izao tontolo zao tady tsara fa teny tsisy fiainana reny fa au contraire ny teny tondra fampahoriana satria tsy tenin'Andriamanitra tenenina akekina miovay am'izay midisika fianona hoe manomboka zao amen disika ovainy disika aza tamin'ny andro Dalila sy Jodassin zany tsony ny rano ny olona mbola Dalila foana parole am'izay tsy parole tenin'Andriamanitra fa parole ianao rehefa mahita an'ireny ireny a zao tsara dinio fa resaka chagrin zavatra solitude anarinysipany tsy zavatra so zavatra azy mihitsy ny tambadiky reny maipron mamono tena misy tena zany mihitsy tena zany daholo zany mihitsy mivoaka reny satria le teny a zay navoaka reny any a mitranga teo amin'ny fiainana tena marina anazy de zay nefa navinetsika le nanary koa zao zany jokota de ozy nanary miakatrakatra am'izay nitositra mitikidina am'izay nitositra miakamidina izy zany le rehetra fa nipaninao tsy hametimety de zao tadio nanary tompoka maty ny tension satria zay foana ny firana tao mbava nanary vao mitsangana izy vao ariva izy de zay foana tena nareo koatra mapy misy fa tena marina le izy tena nay akaikinao hoe spirituel le izy hoe amen sokafa ny baibolinao a manomboka zao firam-baovao am'izay ny iranao amin'araman'i Jesosy sokafa ny baibolinao psaume chapitre 40 psaume chapitre 40 verset 3 psaume chapitre 40 verset 3 manomboka zao a io ataovam-bavanao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehefa tsara Andriamanitra ozy il a mis un nouveau cantique dans ma bouche amen tenena akaikinao nouveau cantique c'est-à-dire la louange à notre Dieu beaucoup le verront et craindront et se confieront dans le Seigneur tena Andriamanitra efa mametraka cantique vaovao eo amin'ny fiainanao fa ianao mbola misiriziry ndray a mirakanty raha hafa
zay mampatonga le izy ray tsy mety résolu mihitsy le olona satria tsy mety tsika mijora amin'ilay teny zay tenenin'Andriamanitra. Asika tsara zay ka tandremy tsara ho amin'ny teniteny foana, tandremy tsara miteny zavatra négatif satria mamatitra anao reny zavatra eny, mamatitra anao zany satria ny parole rehetra dia misy esprit. Rehefa tsy tenin'Andriamanitra ny teneninao dia teny Satana zay tonga zay satria raha tsy avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny devoly. Dia nefa raha Satana eo ambadika dia ianao ve mihevitra hitondra soanao zay teny avy amin'ny Satana? Non. Ka reny zavatra eny spirituel reny, misy miatraikany amin'ny fanahy reny raha reny foana ny averimbierinao. Fa manomboka izao anao louange ozy izy, adoration, zany feno ny vavanao. Fa rehefa feno ny vavanao zany tonga aminao le tena vokatra mahagaga tsy takatra ny saina eo amin'ny fiainanao. Amen. Alléluia. Tenenina akaikinao hoe mahazavatra androany amin'ny araberan'i Jesosy. Tenenina akaikinao miova amin'ny fisainako hoe androany amin'ny araberan'i Jesosy. Tenenina akaikinao miova koa ny zavatra zay iraiko hoe androany manomboka amin'ny saran'i Jesosy. Zay nge mampitonga antsika mira fiderana reny foana. Ary rehefa mihira koa azafaly fotsiny amin'ny rythme, efa nampianarintsika foana. Fa ny olona manko indray tamin'izy nandeha amin'ny boaty ihany koa mandeha rythme amin'ireny ihany ireny. Fa les paroles ifantohany, les paroles tenen'ilay hira dia mifantohy ianao dia iainy ilay izy dia hitanao ilay vokatra. Amen. Ao nisy ilay hiran'irija hoe alaivo saran-tsaina fa ho hitanao. Sa tsy zay ilay izy? Ho hitany fanahinao, ho hitany fanahinao hoe alaivo saran-tsaina fa ho azonao. Androany alaivo saina sahady fa ho azonao fanasitranao anaran'i Jesosy. Amen. Ho azonao fanasitranao anaran'i Jesosy. Visualiseo anatin'ny esprit anao fa falovanao le izy dia tsy maintsy ho azonao zany fa araisinao amponona le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zay mampatonga amin'ny tenanao enom parole fa ajafaly fotsiny amin'ilay rythme. Raha mihaino tsantsika n'ilay parole niran'ija mihoatra lavitra iny amen. Dia ozy izy hoe tsy zavatra tsy haina atao ozy izy. Sa tsy zany moa tatantaza le izy. Zay teneniny dia ho vitainy. Jerena izy amin'ny parole ao anatin'ny puissance an'ilay hira hoe ho an'ny milo izy dia mahazavatra. Ka zany irana reny tena iainy le tenin'Andriamanitra fa azafaly fotsiny amin'ilay rythme. Averina foana zany anaty fiderana iainy le teny. Fa tsy le rythme akory fa le teny ambadika le hira le anatin'le rythme zay ny mampiova amin'ny fiainanao. Amen. Tenenina akaikinao miova ny zavatra fomba fiteniko androany mianara-mierin'i Jesosy. Visualiseo sady zavatra anjaranao. Tenenina akaikinao ny aretiny zany hoe tsy lovako zany. Amen. Tsy lovany eo ny aretiny. Jesosy efa nataona arary mba tsy arary tsony ianao. Jesosy efa kapohana mba vanao fanasitranana. Zany teny zany dia tokony hiampy anao tena tsisy discussion ela be. Tsisy resaka discussion ela be fa rehefa raisinao amponony zany dia manino tranga aminao le vokatra amin'ny anara-mierin'i Jesosy. Amen. Sokafy ny baibolinao. Hébreu Hébreu chapitre 11. Efa nytenintsika teo ihany fa tiako raisinareo noty resaka momba ny finoana mba ahafahantsika tena matadidy somatsara an'ilay izy ataontsika hoe tena grave eo anatsika. Hébreu chapitre 11 verset 6. Or sans la foi il est impossible de le satisfaire car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ianao tsy afaka agréable mihitsy reto raha tsy manam-pinoana. Zay. Raha tady sitraka avy amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy misy finoana hitany loha. Amen. Tsy maintsy misy finoana ianao tsy maintsy mila finoana hoe. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny farany any ozy ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Amen. Ny oloko marina dia tsy maintsy ho velon'ny finoana. Dia ozy koa Jesosy hoe ny zavatra tena hitako, ny tiako hita rehefa farany dia ahita finoana ve. Alléluia. Finoana. Zay ny zavatra takian'Andriamanitra aminao. Finoana ny teniny. Finoana ny teniny. Tsy ohatra fotsiny hoe mino ny teniny. Fa finoana ny teniny egaly mampiatra izay lazainy ny teniny. Raisinao famarenana izy dia ampiarinao dia ho hitanao le vokatra. Amen. Hébreu chapitre 11 rehefa hitantsika tsara Hébreu chapitre 11 fa olona ninon'Andriamanitra reo. Inona nanao zavatra tena surnaturel extraordinaire be mihitsy reo rehefa nanam-pinoana izy miaraka tamin'Andriamanitra. Amen. Donc itsika aka exemple fotsiny Hébreu chapitre 11 verset 33.
Hébreu chapitre 33 verset 34. Jereo tsara ke zay victoire zay voninahitra azony olona nampiatra ny finoana io. Hébreu chapitre verset 11 verset 33-34. Qui par la foi ont conquis des royaumes, exercèrent la droiture, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Amen. Daniel, finoana ozy izy nafahany Daniel maninona nanakatina vavan'ny liona, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant des épées, de faibles sont devenus vigoureux, mirent en fuite les armées des étrangers. Pitsiny fotsiny zany ny amin'ny resaka finoana. Tenenina akaikinao tsy misy impossibilité zany rehefa manam-pinoana ianao. Amen. Satria hainy mino atao ny zavatra rehetra. Amen. Hainao zany amin'ny anaran'i Jesosy satria olona mino ianao. Amen. Za mahita androany fa tena matanjaka be mihitsy ny finoanao mahery ary tsy raraka mandrakizay zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fataro ny identité anao, fataro hoe izy ianao. Olana atao omby ianao. Dia ity koa avery aza mampita mihitsy zao ny fiainanao amin'ny olona zao toy zao. Tena aza mampita. Hoe ny kanao dia mitovy ale jentilisa isan'andro mifofotra isa-maraina. Tsy ohatr'izany ny kanao fa olona miavaka ianao. Zanak'Andriamanitra ianao. Ianao tsy natao hiasa saina sy forotra fa fanomena anao ny zavatra rehetra. Fa inona takina aminao? Finoana. Rombahana fotsiny ilay izy. Amen. Ny fanasitrana tompo tsy zavatra angatahana fa zavatra raisiny. Amen. Disy ny olona mivavaka hoe sitranao Jesosy. Satria ilay izy efa acte vitan'i Jesosy il y a 2000 ans passé. Fa ny ataonao raha misy aretina, raisinao amin'izay ilay tenin'Andriamanitra. Jesosy efa nikapohana mba hatovaka fanasitranana. Raisiko ao anatinatiko zany. Tsy lovako ny aretiko ny anaran'i Jesosy. Zany ny atao fiteneny dia raisina izy, inoy avy amberena. Zay ny takian'Andriamanitra aminao dia fa ataonao zay dia mitranga ilay vokatra. Fa tsy mangataka mba sitrany re Jesosy ty aretiko ty Disy ianao raha manao an'izay zavatra izay. Satria efa nomeny Jesosy ilay izy, efa vitan'ilay izy, fa ianao mila mandray an'ilay izy fotsiny ara-pinoana. Misy fotoana zany tsika koa rehefa mivavaka disy fangataka. Disy fangataka tsika. Satria noho tsy fahalalantsika dia izay nampahatonga antsika ampianarina hoe izao ny zavatra tokony atao. Amen. Ka ny aretina zany tsy atao. Dia mety mitendray fa manina ary mbola misy aretina. Tenenina akaikinao. Mety misy ny aretina hoe fa mandalo fotsiny reny hoe. Amen. Mandalo fa tsy natao hitoetra hoe. Satria raha mbola misy mazava, raha mbola misy maizina, tsy maintsy misy foana ny fahazavana. Amen. Raha mbola misy nuit tsy maintsy misy foana ny jour le lendemain tonga. Amen. Ka ny aretina zany aza atao mampahory, aza atao makivy, fa raisiny andraikitra, roy satana dia mitsoka izy. Amen. Fa mahasamy hafa vokatra eo amin'ny olona, ny sasany taraiky be. Sasany taraiky be rehefa misy ny aretina. Mbola misakaiza aloha amin'ny dokotera sy ny urgence, sy médecin traitant. Mila manao bilan foana. Za isaky ny 15 jours tsy maintsy manao bilan. Jereko ny taux de cholestérol sao dia miakatra. Ny olona mpanao bilan reny indrindra ny tena marary reny. Satria maninona efa manamboatra sady ao asaina sao dia miakatra ny glycéride, sao dia miakatra ny taux de triglycéride koa izy resaka lipide. Dia sao dia miakatra ny taux de cholestérol dia avy eo maninona? Aloha tsy hinana hena intsony. Dia lasa mampiditra zavatra be dia be. Aloha tsy hinana sao dia tenenina akaikinao esory amin'izay zany hoe sao dia zany. Hoan'ny sakafo hoe ozan'Andriamanitra hoe ataovy amin'ny saona fotsiny izy fa sanctifié par la parole de Dieu, dia tsy hampanina anareo. Zay ilay izy. Fa ianao dia sao dia marary, sao dia nafarany tsy hinana intsony ianao dia lasa pahoriany devoly. Zany ke ny asan'ny satana fa tsy fantatry ny olona. Raha mihaino vaovao nareo jereo zay ilay tiako evina. Tsy azo hoanina intsony. Tsy azo hoanina intsony ny trondro. Tsy azo hoanina intsony ny hena. Tsy azo hoanina intsony ny voatabia. Dia inona ary no atao? Hipetraka ao trano zany tsy voky ny trano intsony. Tsy hanao inona intsony. Tenenina ke ny bombogolo ao ianao tsy mivoaka ao trano. Tena bombogolo ao. Fa raisiny fahefana, fa tany identité anao dia izay misy. Fa hoan'ny zavatra rehetra. Fa zao kosa hoanao fahendrena aloha ilay izy. Amen. Hoanao fahendrena, azo atao excès fa hoanao fahendrena ilay izy. Ny zavatra izay ataonao excès zay tsy mitondra ratsy dia ny tenin'Andriamanitra io na dia tena hoanao à l'excès à l'usure ary vao mainka io mampahomby anao sy mahatafavoaka anao. Amen. Raisy zany famahinana zany na Jesosy. Androany tsisy sametra tanana fa anatin'ny tenin'Andriamanitra izay efa fisoiny androany efa mahita sady fanasitranana ao anatinao. Amen. Tonoko fa ianao tsy hoarary zany mihitsy ianao minamen'i Jesosy. Raisy zany possible zany zavatra zany. Za koa dia mitena zany tsy hoarary zany mihitsy
satria famarina atao anatiko zany inoky sy iaina averimbereniko atao fiainako isanandro isanandro tsisy an'izany appendicite zany na dia voan'izany ary ny olona tsisy an'izany amin'ny ara-merin' Jesosy raha mandeha any hôpitaly dia mamangy olona sy metratranany olona amen zay ary ianao koa hitako fa ianao zay olo zay amin'ny ara-merin' Jesosy amen dokotera eo iny dokotera amitena stade terminal tia manasa tanana izy mpiotra ny Pilato fa ianao tsy manasa tanana fa ianao ametra tanana alleloia ametra tanana misy anao fa tsy manasa tanana rehefa tonga ny ka ny impossibilité amin'ny ara-merin' Jesosy ianao mametra tanana satria ao anatin'ny fametrahany tanana ny onction ametraka tao anatin'ny fametrahany tanana baiko ny tenen'Andriamanitra hoe ametrao tanana mararehetra fa tsy maintsy sitrana izy ireny manomboka izao ianao izaniza ametranao olona ametranao tanana tsy maintsy mahita vokatra ianao amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy tombakely papany Nazareta amen alleloia tenena itanao tsara Andriamanitra hoe amen misy an'ilay hira tambola kely hoe nakaiza ny tanteliko teto la ny vitsika eo dia hovaintsika ilay izy anatin'ny école de guérison hoe za tsy teny hoe tsy aretika ty tsisika tsisy aretina zany fa nakaiza ny aretina teto tsy tatsony eo lasaizy eo lanteny eo amen amen manara Jesosy Kristy to minara Jesosy androany lanteny ny aretina rehetra eto zay misy amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy to amin'ny ara-merin' Jesosy amen alleloia iza mino an'izany iza atsangany ny tany raha mino an'izany ianao amin'ny ara-merin' Jesosy raiso ny fanasitranao amin'ny ara-merin' Jesosy tonomy fa raha hialy eto ianao dia fanasitranana mandehandeha amin'ny ara-merin' Jesosy naiza tena lehanao dia hitondra fanasitrana ianao amin'ny ara-merin' Jesosy nizaniza olona ametranao tanana dia tsy maintsy sitrana zany amin'ny ara-merin' Jesosy nizaniza maty zay mety fanena eo amin'ny lalanao atsanganinao zany amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy tompo ninina impossibilité amin'ny olombelona aza tonga possibilité anao zany amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy tompo raisy zany iainy zany hitranga aminao zany amin'ny ara-merin' Jesosy Kristy tompo avanina zay amen tehakitsika ho an'Andriamanitra amen izy andandray fa tehirizo tehirizo le izy fa va tehirizo mba tsy ataontsika mampientanentana fotsiny eto fa manaraka atsika mandrakizay mivavah foana ianao rehefa mahazo tenin'Andriamanitra tahaka izany marina amiko izany Jesosy eo iainako izany velona atao anatiko izany teninao tsy mampientanentana sy mampietsika amin'inona ary anetsika mihitsy anatanteraka zay zavatra zay lazainao amen amen ka ianao olo tenena averiko ihany olona imbatable tenena tena olona imbatable hoe za tenena tena za tsy saraka zany raha misy bataille ara hoe amen satria mihoatra mipandesy ny velona atao anatiko eo ny ara-merin' Jesosy amen ny tenin'Andriamanitra zany nous sommes plus que vainqueurs en Christ ozy izy tsy miteny hoe vainqueur fotsiny fa plus que vainqueur mbola tany préciser mihitsy zany izy hoe mihoatra mipandesy ianao miaraka ka za miteniteny tsony foana hoe hianjana be le devoly zay foana le tenentsika tsisy devoly hienjana zany fa ianao ny enjana tenena ka ianao ny enjana hoe ary ny devoly efa resy ozy izy ny apôtre Rizarvel devoly efa resy falery ianao ndrena miran'inindrina nefa rehefa tonga ny devoly ianao mipatitaka mitsoka foana kanao zay ny teneniko hoe aza faly fotsiny mitsinjatsinjaka na amin'ny rythme fa raisy le teny ambadiky le teny zay apetraka ny mpanompon'Andriamanitra metraka Andriamanitra ato ny mpanomponya rehefa amin'ireny amen rehefa amin'iny zao tsika mirodana manda ny aretina rehetra androany mirodana amin'ny ara-merin' Jesosy zay fa fanaovana azy fa tsy mirodana manda zay tsy rythme fotsiny le izy fa iainana manda problème rehetra mirodina atao amin'ny fiainana miandrany aretina mirodina atao amin'ny fiainana manda tsy fisina rehetra mirodina atao amin'ny fiainana zay fanaovana an'ireny zavatra ireny rehefa mira amen mondana daholo ny karazana zavatra rehetra zay tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanao androany amin'ny anara-merin' Jesosy Kristy tompo avany Nazareta amen alleluia famaky tenin'Andriamanitra tsika efa maraparana tsika famaky tenin'Andriamanitra ihany raiso Romains chapitre 8 verset 11 Romains chapitre 8 verset 11 Romains chapitre 8 verset 11 mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous et nous tsara celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivira aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous amen ozy le fanahy izy zay nanangana an' Jesosy tao amin'ny fahafatesana io fanahy io any koa izy ny ao anatinao ary io fanahy izy koa izy namelombelona rehetra zay matimaty rehetra eo amin'ny fiainanao androany
ninina rehetra zay matimaty amin'ny fiainanao velombelominy zany androany miara-bean'i jesosy satria fanan'andriamanitra présent eto a sady ao anatinao izy zay nge le famarina zay le teny a ijoroany zay ka tadio tsara fa nykany jesosy tena kalavitra mbola mihoatra lavitra noho inao jesosy tsara fahafatesana vita ny fanamasina nangan jesosy tao anaty fahafatesana ataoko fa mbola tsy maty ianao a mbola tsy maty kosa ianao zany hoe nyjavatra nataony tamin'ny fanamasina tamin'ny jesosy zany mbola tena zavatra raha tena dia mbola sarotra be a no ny zavatra ka zay mety mitranga aminao zao karaha zany izy nivita ny jesosy rehefa maty telo andro izy mivita ny fanamasina nangana azy ko mainka ave zay zavatra io e tenenaiky no vitany io e tenenaiky ny relaxa fotsiny hoe tena hoe pisy ianao hoe fa hiasa aminao hoe andriamanitra amen tena aza vela misy reto amin'ny pisy a ny joie hiala tena aza vela fa andriamanitra miasa anatin'ireny fa au fait ianao raha vao tsisy pisy a dia tsy miasa izy satria misy gropaka ao anatinao misy tumulte misy zavatra maro samihafa nefa n'izy mitady fiadanana jevy tsara fa tamin'izy le maty nasainy nivoaka daholo le olona mpitomany rehetra rehefa nangana maty jesosy zanaky jerosy satria tsy tiany jesosy mihitsy le atmosphère le mitaraina manana plainte se plaindre reny foana misy sentiment fa olona manana finoana takiny jesosy veranjeny nareo olona manana finoana daholo niaraka tamin'i jesosy teo amen finoana takin'andriamanitra aminao finoana takin'andriamanitra aminao ka ny sevy an'io fanamasina io a zany ny vitan'io tsy zavatra impossible zany io amin'io fanamasina io e fa androany a foazy ianao zay matory amen fo ianao androany amiraben'i jesosy hitanao le izy a efa ao anaty tenena hoe efa ao anatika le izy fa androany le izy hoe fotsitra atao amin'ny fanatren'andriamanitra androany le izy a réveillé atao amin'ny fanatren'andriamanitra amin'arameran'i jesosy le izy ngendrindray a efa fantatsika ihany a fa ndraiky tsy conscient tsika eo na hoe varimbarintsika dia zay mba tonga ndraindray ampatsahivina tsika le izy ndraindray ampatsahivina tsika zay mba tonga tsika mihaino tenin'andriamanitra zay mba tonga tsika mamerimberina zay mba tonga tsika mifananatra zay mba tonga tsika miexhorté a mba ahafahantsika mahafantatra hoe inona ny identité antsika amin'ny anarameran'i jesosy amen tononoka ihany amin'arameran'i jesosy fa ianao tsy ho arary mandrakizay zany amin'arameran'i jesosy raha inonao mpinono zany a tena hitrango amin'ny fiainanao amin'arameran'i jesosy amen ka aza misaintsaina zavatra ratsy tsony reto aza misaintsaina tsony zavatra ratsy zao averiko foana malédiction rehetra efa noentin'i jesosy tao amin'ny hazo fijaliana daholo tsy natao hisitraka an'izany tsony ianao fa maolom-baovao anao a fiainan'ny lanitra ny iainanao amen tadio tsara fa any an-danitra zavatra parfait a nefa fievinao a izy avy any an-danitra taminao andrain'i jesosy zany hoe ny etanao zany a naturanao olona salama be fa tsy marary tantsony olona tsy ny aretina tsy laitra ny aretina zany mihitsy fa raha sendra misy ny aretina raha sendra misy ny aretina fantara zay tokony atao a raisy ny andraikitra roay satana toeriny devoly a dia manino mandositra anareo izy amen tenena hoe fanomena daholo hoe secret rehetra androany hoe a tenanao tenena androany ampiaky zay secret zay eo amin'ny arameran'i jesosy amen tenena hoe ahita vokatra androany amin'ny arameran'i jesosy amen tenena hoe za tsy enentsony a zay feo afy amin'ny anarameran'i jesosy kristy tomba sy manan-kery avy amin'ny nazareta amen ndao tika hitsangana dia araka ivavaka anarameran'i jesosy le pasteur le ira vavakytsika ngatao sorandriamanitra ny amin'ny teny fatoanao a kity masinao a dia averimberenina kely zay men'andriamanitra anao teo sorandriamanitra hoe sotranao jesosy satria andefa ny teninao indray anao androany a anasitrana anahy sotra jesosy malala fa tsy mialamaina eto a ary nandray fanasitranana eto a mody eto a tena voko fanasitranana ary mody eto a tsy marary mandrakizay fa mitoanao anatin'ny tiriki a dia sory fotsiny andriamanitra anaran'i jesosy jesosy eo mankasitraka anao zay a ny amin'ny teny zay nandefanao indray androany teto amin'ny fanatrehanao jesosy tena maminay tokoa miaraka aminao matsapa sady zay any anatina ihany a fa misy zavatra miova ao anatin'ny corona ihany efa hitanay sady jesosy malano fanasitranana zay opérenao intérieurement ao anatin'ny ty vatanay ty sotra jesosy malano fa tena fitiavana anao mato mbola midélivre anay indray amin'izany teny mamy be zany a zay nomenao anay androany jesosy eo mamemboninahitra naranao zay jesosy ianao miteny a fa mpanasitrana ianao miteny jesosy manao fa tsy avelanao rery zay fa eo anilana mandrakariva ianao jesosy eo manompoka androany zay a tena hijoro sy aka décision hoe marina ny teninao a angateraka zay lazay amen jesosy malala raisy ny voninahitra feno sotra jesosy malala
sotrany amin'ny guérison intérieure koa izay opérenao any fiainana tsirairay avy androany sotra jesosy mirano amin'ny consolation izay ataonao koa amin'ny cœur ny olona tsirairay avy androany sotra jesosy manaly fa tsy ny guérison physique ihany koa ny azonay androany a fa ny guérison spirituelle koa ary dia ho azonay androany mariany jesosy amen sotra jesosy manaly ianao jesosy ny tena mpanasitrana You are the God that will and be. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. Efa niteny izy a anasitranao androany raisy zany teny zany a fa hitranga amin'ny fiainanao miaraka Jesosy. My healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Otsika tiako n'Andriamanitra. Alléluia. Masotoerana vetivetitsika. Efa fampanantenantsika ny hoe misy ny formation izay iarahantsika. Hiatrehantsika ny any amin'ny deuxième semestre miomana tsara zany ny deuxième semestre ny 2017 dia mifivoahana tena hoe kaikinao mivoaka amin'izay mivoaka amin'izay miala miresaka mbola efa misy kosa aloha ny manao pratika betsaka manao exercice any an-trano ny fametrahan-tanana any an-trano fandrohana devoly any an-trano tena hoe kaikinao mila mandeha amin'izay Bedabe lehilahy teo ohatry ny pasteur Roja, bedabe vehivavy teo ohatry ny pasteur Mirindra. Amen, pasteur Mirindra. Amen, tsofitsika rano. Tena hoe kaikinao tsy le olona akory miavaka. Fa le fanosorana koa ilaina hoe. Dia zao tsika tsy hoe hosorana pasteur daholo koa na hoe inona. Fa na tonga ny zareo tahaka an'izany tsy hoe mahavadiko azy na mabeau-frère koa ny pasteur Roja tena misaotra n'Andriamanitra mihitsy tena fier manana équipe-n'izy mianadary eo izy sorana eto amin'ny assemblée manasa anareo mihitsy hitsangana hivavaka ho azy ireo ohatsika hitsangana hivavaka ho an'izy mianadary io tsika fa tena raha hoe ny transformation ny teo amin'ny fiainam-panahin'ireo tena hoe tena raha vavolombelona tena akaiky aloha tena za tena vavolombelona tena akaiky ny tanjon'Andriamanitra amin'izao sekoly zao jereo no akaikinao tena akaikinao ny tanjon'Andriamanitra amin'ny sekoly amin'ny école de ministère rehetra hoe dia no tonga tahaka ny Jesosy ny tsiraray avy un disciple accompli est comme son maître et comme ça veut dire égal mihitsy acte 10:38 miverina teo acte 10:38 zay zavatra nataon'i Jesosy nataontsika Jean 14 verset 12 reny zavatra iny aza raisina information fotsiny reto manabeaty-do fotsiny zany mitovy ny fahaizanao ny verbe tsy haiko testena verbe marché any zany tsisy dikan'le izy rehefa mifarana lasa faminotsaina fotsiny misy olona manana ordi matanjaka be fa tsy afaka manao ninina mihitsy n'existe zany manambola be izy dia vidiny ny ordi matanjaka be fa tsy afaka mijoir an'le puissance an'le ordinateur izy fa misy ny olona mahay fa na zavatra kely fotsiny ary dia hainy mamoaka zavatra extraordinaire teny indray ny akaikinao Casio mihitsy izy zay avato dia Casio zay avato dia Casio dia teny hoe mifahasoavan'Andriamanitra hoe ampo anao ny sekoly rehetra zay azontsika teto amin'ity toeranyity mila voaka sy mila piarina amin'izay le izy aza tazomina ho an'ny tenanao fotsiny hoy izy Jesosy zay nahazo maimam-poana nareo dia ndana mba manome maimam-poana okay ka zao betabe tsika ny mandray modely ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa za tena miteny anareo mandraisa koa modely
manahafa anay ozy izy tahaka ny fanahafanay an Kristy. Paoly ny teny izany fa raha ohatra nareo ka te hanafaka, raha ohatra nareo ka te anahaka manko te hanahaka manahafaka koa zay olona mba hitanareo akaiky hoe azo tafiny. Ohatsika hivavaka ao amin'ny pasteur Ronja sy taty mirindra, vavaka ho azy menadatsika mba ho ampiasain'Andriamanitra izy amin'ny resaka enseignement sy amin'ny resaka za tsy hiteny fa misy zavatra efa nytenen'Andriamanitra ho an'izy ireo fa ho tazomiko anazy nytenen'ny pasteur Rodolphe ale izy. Beda be ny fahasoavana zay sokafan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity iraky ity fa mila olona Andriamanitra. Mila olona Andriamanitra tena akaikinao hoe be ny vokatra fa mipijinja no vitsy. Ny akabeazan'ny olona izy ny fanahy masina tamiko tamin'ity semaine ity dia mitady an'ilay vokatra foana, tady an'ilay inana, tady an'ilay bénédiction fotsiny fa adino ilay fahafinaretana ao anatin'ilay fijinjana. Ao anatin'ilay fijinjana nefa nozy izy le œuvre ao anatin'ilay fijinjana mihitsiny ao ny tena hitanao an'ilay vokatra, ao ny tena hitanao fahafinaretana ozy izy. Ka zao ianao nampianarina hijinja. Ianao zany raha tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indrindrindra fa ao anatin'ny école de ministère dia tadidio tsara zao zavatra zao. Tena reketo ao anatin'ny fonao mihitsiny. Matoa anao natsoan'Andriamanitra amina ministère tahaka izao dia tiany ianao ho transformeny, dia avy eo ho formeny ho tahaka anazy mihitsiny, ho disciple. Amen. Vavakantsika ho an'izy menada ray sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo misaotra sy mankasitraka izay. Ary ianao no miteny fa ho an'ireo izay mahay mampianatra dia mendrika double honneur. Tsy manandratra olombelona izay raha manandratra ny pasteur Ronja sy pasteur Mirindra eto amin'ity toeran'ity Jesosy Kristy tompo. Ary misaotra anao izay fa matoa izy ireo vita ny transformation ary mbola andala ny transformation sy ao anatin'ny formation foana izy ireo. Dia matoky a Jesosy Kristy tompo fa ny ositra izay efa napetraka ao atao anatin'ity iraky ity dia mbola ho aparitaka ao amin'ny retour reto androany. Ka votsorana amin'ny anarana Hery Jesosy avy Nazareta ny fahasoavana ao anatin'ny pasteur Ronja, ao anatin'ny pasteur Mirindra, ny amin'ny fahalebiazana sy ny fanalebiazana, ny fanitarana ny lay amin'ny anarana Hery Jesosy avy Nazareta. Atsoko amin'izay amin'ny anarana Hery Jesosy Kristy tompo ny apôstôly, ny profeta, ny évangéliste, ny enseignant docteur mbola ilaina ampitombo ny olona ho tonga tahaka anao Jesosy Kristy tompo, ny disciple hiala ao anatin'ny miao, miala ao anatin'ny meomeo zay Jesosy Kristy tompo izay tsirairay avy reto fa rijoro sy andray andraikitra amodika sy andrava ary hanatanteraka ny asan'i Kristy, anohy ny asan'i Kristy satria no fonoana amin'ny fanahy masina zay mba hatanteraka izany amin'ny anarana Hery Jesosy. Mame voninahitra anao zay ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny révélation, ny amin'ny zavatsoa fahasoavana izay mivotsoranao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tononiko fa mbola singa an'ireo fa manaraka mbola manetsiny amanaliny amanetsiny sy amanatapitrisany amin'ny anarana Hery Jesosy ary atsoko izany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasa anareo anatona tsirairay avy amotsorana ny fahasoavana izay mety midy ao anatinareo. Zao tadidio tsara zao zavatra anankiray zao. Tsy maintsy misy lakile foana ny famotsorana fahasoavana. Misy clé, tena akaikinao lakile. Ary ny lakile misy olona omen'Andriamanitra an'io lakile io fa rehefa volitra io fahasoavana io tsisy asakana intsony. Mandrosoa dia teneny fotsiny hoe votsorana, dia teneny fotsiny hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misy fatoa amin'ilay 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 13 dia mifatoa aza mifantoka amin'ny fanaovana miracle reto. Teneny akaikinao jereo masina visy havanana ao akaikinao, teneny akaikinao miracle hoe signe, prodige, tsy tedavina fa manaraka. Raha te hahita ianao hoe dia any manarana manomboka androany fa aorinako izy fa tsenjehako. Manatona ary amin'ny anaran'i Jesosy. Manatona tsirairay avy. Votsorako ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Jesosy azahoanao votsorako ny fahasoavana. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana rehetra eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana rehetra eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Votsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Anarana Hery Jesosy Kristy tompo. Tononoka amin'ny anarana Hery Jesosy Kristy tompo ny fanasitrana fiainao amin'ny fiainanao. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra miala.
ary tsy miverina tsony mandidy a minaran' jesosy zato isan-jato nara-maheran' jesosy amen fotsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao fahasoavana eo amin'ny fiainanao fotsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao ray manontolo fotsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao raiso aminaran' jesosy fotsorako ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao 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 aminaran' jesosy ray sabidy avy amin'i jesosy kristy tompo misaotra anao ny amin'ny fahasoavana zay omenao atao ty sekoly ty ianao fanahy masonao ny tompony don rehetra ary ho an'ny utilité commune ampianazy hoe tsiraray avy reto fa irahanao atao anaty soletinao atao anatin'ity iraky ty dia ny irahanao zay ho tonga tahaka anao tompo ray masonao aoka ho enao foana aoka enao rery jesosy avy nazareta no modely no exemplaire eo amin'ny fiainanay manomboka androany misaotra anao zay raha manahaka n'ireo ray ampinono sy ireo ray aman-dreny ireo ancien fa isoranay anao kosa androany fa ny fanazy atao anatinao nandroanao devoly dia efa atao anatinay zany autorité zany satria menao ianao no nilaza jesosy teneno zao ianao no nilaza jesosy fa omeko anareo ny fahefana rehetra androana ny devoly sy anasitranana ny mara rehetra mandeha anary amin'ny anaran'i jesosy amen fa fahasoavan'andriamanitra matoy zao a fahasoavan'andriamanitra matoy zao anareo amen ery amin'ny farany a ny boatiny ny trano kely a zay araky ny fonareo a zay araky ny zay teren'ny fanahinareo amin'ny anaran'i jesosy efao a afafazo a zay zavatra tokony atao rehetra tena kaikinao raha tsy misy famafazana tsisy tsinjana fampirisihana le izy oui fa rehefa mbola tsy vonona ianao a dia azagaga raha mijinja ny hafa samy hitahin'andriamanitra lehilahy rehetra mba mifanampy a mampirina ny entana tapao ny